Tsika ny amin'ny fahavononantsika eo amin'Andriamanitra satria raha tena zava-dehibe amintsika tokoa ny eo amin'Andriamanitra dia mazoto tsika miomana tsara ahita azy indray. Andeha tsika hivavaka Jesosy ny amin'ity fotoana ity, ny amin'ity andro ity izay mbola omenao anay Andriamanitra dia misaotra anao feno izahay. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Ianao ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra mpamindra fo. Matoa mbola velonay izahay dia ianao mbola nitazana mamindra fo. Ary indrindra Andriamanitra tsy hoe hatsangana fotsiny izahay dia handeha amin'izay tianay fa manana programa ho anay tsirairay avy ianao. Misaotra Andriamanitra nandritra ny alina ray manontolo teo foana ianao. Izay mety natory fa ny fiambenanao dia teo foana. Naniraka ny anjelinao ianao toby manodidina ny tsirairay avy. Isaky ny zorom-pandriana nisy fiarovana, ny tanàna nisy fiarovana, ny fananana nisy fiarovana. Ary tao anatin'izany Andriamanitra dia mbola narovanao koa ny ainay tsy hiova rehefa mifoha maraina izay hoe lasa tsy hivavaka. Fa voatahiry hatrany Andriamanitra hatramin'ny ainay. Misaotra Andriamanitra tsara indrindra fa tsy misy aminay afaka mitahiry ny tenanay. Fa matoa tsy tafajoro Andriamanitra dia misy Andriamanitra mijoro anay eo. Misy anao Jesosy miady varotra ho anay, mi-intercede ho anay eo kavanana iray hatramin'izao fotoana izao Andriamanitra. Tsy mba manadino ianao fa matsiaro anay isan'andro isan'andro. Ankehitriny Tompo dia mivonona izahay miaona aminao. Aoka ho vonona tsara ny anatin'ny tsirairay avy mba tsy handrasanay ny fotoana tahaka an'izao ho fombafomba, ho fanao, ho fahazarana, ho zavatra ezahana atao mba hahafahana mampitony ao anaty. Ilay izy Jesosy tsy izany, tsy asa, tsy hetsika fa fandrandranana fifandraisana tsara aminao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny fanapa-kevitra, ny antony mandrisika ny tsirairay avy ihany koa dia ny eona sy hiaraka aminao, hitambatra aminao Andriamanitra. Amin'ity sabotsy communion ity Andriamanitra dia aoka tsy amin'ny alalan'ny zavatra hivenana fotsiny ihany fa tena hoe hatraminy any anatinay na mbola tsy nandray mofo sy ny kapoaka ry izahay dia ny etaetanay ny aminao Andriamanitra efa miboboky hatrany hatrany. Ianao efa nilaza Jesosy fa ny ao anatinay tsirairay avy rehefa mino izahay dia isy orony rano miboboky ao amin'ny kibonay Andriamanitra dia ny fany masinao ianao. Dia ankehitriny Jesosy aoka ny fanyanao masina no hampangetaetanay ny fahatsaranao Andriamanitra. Satria araka ny teny izay nampitondrainao mpanomponao omaly sy nampatsahivinao anay dia nilaza hoe fa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra raha tsy ny fanahan'Andriamanitra ihany. Dia ankehitriny Jesosy ahoana moa ny fomba ahafantaranay ny zava-miafina ao am-ponao Andriamanitra raha tsy mamela ny fanahinao masina izahay hiasa anatanteraka ny asany, hampatsiaro, hampianatra, hananatra ity anay amin'ny fotoana rehetra. Ankehitriny Jesosy dia sokafanay ny fonay androany. Mialohany hamakiana teny dia efa mivonona izahay ny anaiky sahady Andriamanitra. Tsy rehefa mandresy lahatra anay ny teny dia izay vao manaiky Andriamanitra. Fa mialohany andrenesanay ny salamo, mialohany andrenesanay ny fitorian'ny teny sy ny fiankohofana dia efa manaiky sahady izay Andriamanitra. Efa babonao ny fonay tsirairay avy. Anandratra vavaka ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia fantatra fa tena miaino ianao. Miaino ianao Andriamanitra. Tena miaino ianao. Atao tsika hivavaka raha sitraka asa raha tony vavaka dia tena ny Tompo tia vonina indray ho anao Jesosy. Vonina indray nitambatra aminao Jesosy. Vonina indray Andriamanitra ny hanifikifika ny fahalotona rehetra, hanesitra ny fahalotona rehetra izay efa tsy sitraponao Andriamanitra. Ianao no tiako hameno anahy Andriamanitra. Ianao no tiako hikasika anahy Jesosy. Ianao no tiako hitantana anahy Jesosy. Ianao no tiako hampianatra ahy Jesosy. Ny alalan'ny fanahinao masina. Jesosy eo omenay voninahitra mandrakizay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Atao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Aleluia. Atao tsika hitsangana raha sitraka ao dia maka ny salamo faharoa amby efapolo andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo faharoa amby efapolo. Salamo faharoa amby efapolo andiny voalohany sy ny faharoa. Vakitsika rehetra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia.
tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano anony no aniriny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona raha oviana no tonga aho ka iseho anatrehan'Andriamanitra. Amen. Mangetaetan'Andriamanitra ve ianao androany? Raha mangetaetan'Andriamanitra ianao dia asandrato ny tanao teto antsika hivavaka indray androany. Jesosy reto zahay, tsy tonga andahatra teny eo anatrehanao Andriamanitra, tsy tonga ametraka ny maiza any tsiraray avy, tsy tonga hitondra ny personnalité anay Andriamanitra, fa tonga kosa zahay hitondra ny lohalika aforitra eo anatrehanao, hitondra ny fo omby anao, atonina anao, mahazaka anao Andriamanitra, satria mangetahitanao zahay Jesosy. Ty Jesosy tsy adidy hoe matsiaro zay hoe adidinay mivavaka isa-maraina na mitarika fotoana na mandeha manao andraikitra maro samihafa. Le izy Jesosy tsy adidy, fa le izy tena fifandraisana tianay tena irehitra, iraikitra miaraka aminao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao mpamonjy, tovy aminay araka izay programanao Andriamanitra. Mangetahita mafy izay Andriamanitra, niaraka aminao indray. Alleluia. Taontsika hivavaka manokana amin'izao fotoana izao no ny amin'ny fiainam-panahy ny olona manodidina antsika tsiraray avy. Etsika mba afaka izy ireo tena hoe androso araka ny hafanganam-pandehan'Andriamanitra ihany koa. Dia tsika hivavaka sandrato mivavaka androany ho an'ny vady, ho an'ny zanaka, ho an'ny ray aman-dreny. Ataontsika fotoana anankiray ty hitondrantsika mbavaka ny hafa. Jesosy ianao dia mbola mitondra mbavaka anay amin'izao fotoana izao. Dia izay koa Andriamanitra matsiaro tena hoe efa nambaranao tao anatin'ny filazantsara ny Jaona 4:12-20. Fa raha tena mino anao izahay dia izay ataonao koa ny tokony ataonay Andriamanitra. Vavaka izay Jesosy ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny tokantrano tsiraray avy, ao koa tokantrano feno anao Jesosy. Tsy soratra mipetaka eny amin'ny rindrina fotsiny le hoe Jesosy ny lohan'ity tokantrano ity, fa ho soratra marina voarakitra ao anatin'ny fony ny ray mpianakaviana tsiraray avy fa Jesosy ny lohany. Ao anatin'ny tokantrano tsiraray avy dia ho feno anao Andriamanitra, ho feno ny toetra anao mandehandeha ao amin'ny ray, ao amin'ny reny, ao amin'ny zanaka, ao amin'ny rehetra, ao amin'ny fiarahamonina manodidina rehetra dia ny toetra anao Kristy no tazana eo anivon'ny fiarahamonina tsiraray avy. Jesosy ianao efa nilaza fa ianareo ny fanasiny izao tontolo izao, dia afaka tokoa izay Jesosy tena ho fanasina marina, ho ilay sira mitondra ny fahatsaranao sy ny tsironao eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo amin'ny manodidina anay rehetrarehetra Andriamanitra, ny mitoeram-piasana, ny mitoeram-pianarana Jesosy. Mivavaka Jesosy ho tena sira maneho ny asany, manao ny asany, mitondra ny voninahitra Andriamanitra izay tsiraray avy. Ao anatin'izany Jesosy ny sira rehefa avy ampiasaina dia levona tsy hita. Dia tahaka an'izany kosa Jesosy Kristy eo anatrehan'ny fampiasanao Andriamanitra dia ho takony izahay tsiraray avy, fa ianao no hita Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao Jesosy dia mivavaka izahay ho an'ny olona rehetra manana etaeta ny ambadika any tokantrano mba te hanatrika amin'ny fotoana tahaka an'izao Andriamanitra, fa noho ny antony samy hafa dia tsy afaka Jesosy Kristy, kanefa misy etaeta ao anatin'izy ireo Andriamanitra. Fantatra Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miangatra ianao, fa Andriamanitra mahay manolotra sy manome ny zavatra rehetra ho an'ny zanaka ao rehetra Jesosy. Aoka samy azo ny anjarany izay tsiraray avy Andriamanitra, araka ny habehan'ny etaetanay Andriamanitra no fantatray fa anoloranao ho anay tsiraray avy. Dia sokafanay ny fonay Jesosy androany dia mitenena indray Andriamanitra, naiza misy ny tsiraray avy na manaraka ny vantana na on divere dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy voasaka ny zavatra eto an-tany Andriamanitra ny fahatsaranao, fa aoka iseho ny voninahitra Andriamanitra. Ary ankehitriny Jesosy dia efa misaotra anao sahady izay, satria efa naharay, fa tsy hoe andray, efa naharay izahay fiainana indray. Alleluia. Fanasitranana indray ho an'ny manodidina, ho an'ny tokantrano, ho an'ny vady, ho an'ny zanaka, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny rehetra Jesosy Kristy. Fa mihoatra lavitra noho izany Jesosy, aoka ny rehetra angetaeta niaraka aminao. Amin'ny anaranao mpanjaka avy indrindra masina, mandraka izahay anao ny saotra era-po Jesosy. Toa hofahofantsika ny tanantsika dia hitantsika anao ny saotra Jesosy. Ianao rery mendrika ny fiderana Jesosy, ianao mendrika ny fankalazana Jesosy, ianao ny mendrika ny miamboninahitra Jesosy. Anatrehan'ny zavatra rehetra tsy misy tehaka, tsy misy oby, tsy misy fanandratana mendrika ny olombelona, fa ianao rery ny mendrika an'izany Jesosy.
ianao rery ny vavanay Jesosy dia atokany indray ho fiderananao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Atao amen mafy be. Tonoho ny fiadanan'i Jesosy ho amin'ny olona manodidina anao manokana miodikodina mihitsy dia teren'ny fiadanan'i Jesosy ho aminao manokana ranabavy rahalahy. Ianao io mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy sady ampitsikisikintsika mizara hoe fiadanan'i Jesosy ho aminao, tanteraka aminao manokana amin'ny fifaliana. Azadiny fa Jesosy rehefa nanolotra amin'ny fiadanana tsy timotimotitra izy ny teny an'izany fa tamin'ny fifaliana. O zalahy zao fiadanako ny anao velako anareo e, tsy hoe le boriky ny tangenako niakatra Jerosalema iny fa fiadanako ny meko anareo. Amen. Rehefa eo Jesosy ny marika anankiray ahafantarana hoe eo Jesosy dia eo ny toetrany. Marika anankiray koa ahafantarana fa eo Jesosy dia miaina miaraka amin'ny toetran'i Jesosy. Misy fifamalin'ny toetran'i Jesosy ho an'ny olona izay miaraka mitombo tahaka an'izao. Za mino fa ao aminao Jesosy, mety tsy hitanao le izy ary za mino fa tsy hoe Jesosy manao kasibosy eo aminao fa ao aminao izy feno fifaliana, feno fitsikina, feno fitiavana be. Dia mba asehoany ilay fitiavana be asehoan'i Jesosy ianao e, asehoany ilay izy eo manodidina anao e. Alleluia, alleluia. Raha tany dia mitodiana amin'i Jesosy dia tonoana anazy zany iry zany ianao zany raiko ho anao iray imazy satria nomenao anao Jesosy anakao Jesosy anakao fao aminao azo ny voninahitra androany aoka ny vavanao mihitsy miteny hoe voninahitra ho anao Jesosy, voninahitra ho anao Jesosy, voninahitra ho anao Jesosy. Le masina tsy miova mandrakizay, le tombony fiainanay ho anao le mpanjaka avo indrindra masina mandrakizay, le tombony fiainanay ho anao ny voninahitra, ho anao reriany, ho anao reriany, ho anao reriany Jesosy, ho anao wanao ni sauti, wanao ni sauti rai masino sati numena wanai Jesosy zanakao wanao Jesosy, wanao Andriamanitra ny voninahitra, wanao mitsaotra eram-po, wanao riray masino satria nomenao Jesosy zanakao
Ianao no mendrika ny osa Ianao no mendrika ny sandratra iandroany hoanao Jesosy ianao re mendrika an'izany Andriamanitra tsy hoe le teniny koa ampy Andriamanitra anomezana voninahitra ny anaranao fa mbola famindram-po aminao raha mbola misy teny azona iampiasaina hiderana ny anaranao Jesosy satria tsy ampy ny teny Jesosy tsy ampy ny teny tsy ampy Andriamanitra ny fotoana raha ilazana ny fahatsarana sy ny fahalembiazanao fa ao aminao Andriamanitra no misy hery ho anay tsiraray avy nefa nilaza Jesosy ary namepetra mihitsy ianao tamin'izany fotoana izany vao nitsarovana voaingana ny vanim-potoana amin'ny Pentekosta ny teneninao Jesosy teo hoe aza miala atinareo raha tsy marenty amin'ny fikasana asan'ny apôstôly toko voalohany 4 dia ny favalo dia milaza hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fany masina aminareo eto izay Jesosy dia ampatsahivinao hoe ny hery entinay manatanteraka ny fijoroanay tsiraray avy dia tsy hoe herinay ampina ny herinao fa ny herinao ireran'Andriamanitra ifonanay Jesosy raha nisy fotoana mety ny saintsaina izahay hoe misy herinay ny asa ihany Andriamanitra teo amin'ny fotoana sy ny sehatra nampiasanao anay Andriamanitra fa androany Jesosy araka ny hira nataonay teo Andriamanitra dia hoe na ny hery ho an'ny malemy ary dia ao aminao Jesosy awa minini hery ho an'ny malemy sy ny arena ho an'ny mahantra fania ninona fo manao ny oana tanantsika nydinika an'izany tao anatin'ny zavatra rehetra dia na dia nisy ara ny fisainana sy ny fietretana dia mbola namatsy hery foan'Andriamanitra azo kantoka fa tamin'ny fotoana nanomboantsika nanao asa fanimpona tsy voatery efa tanteraka tao ilay programan'Andriamanitra tsika tsiraray avy fa ao anatin'ny asa fanimpona no sehatra anankiray fa n'Andriamanitra manitsy antsika tsy kelikely aneo ny sariny sy hitovy amin'ny endriny izay mahatonga ny hoe nila fotoana izy 3 taona sy tapany niaraka tamin'ny mpianatra mba hahatonga amin'ny mpianatra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra amen nefa afaka natony Jesosy tonga dia voatonga izy dia nametra tanàna teo amin'ny lohan'ny Petera dia tanteraka teo amin'ny lohan'ny Jaona dia tanteraka fa zao nisy fotoana nametraka fotoan'Andriamanitra mba hahafahantsika mahita azy dia mianatra azy ao anatin'ny asa fanimpona koa dia sehatra anankiray ahafahanao mianatra an' Jesosy tsy mianatra an'le asa fa mianatra an' Jesosy mandinika an' Jesosy mitambatra am' Jesosy eo amin'ny fitakosenanao amin'ny olona mety tsy mitovy fijery aminao no ahitanao hoe aiza ho aiza kokoa ny alala ny fifandraisako am' Jesosy raha olona mahavantana anao foana dia tsy mivoaka mihitsy le ohatrany hoe ny saka samysaka rehefa misangisangy dia tsy mivoaka le grifany fa raha ny saka sy ny voalavo misangisangy dia mivoaka le grifany rehefa tsy mitovy zany le miaraka amin'ny lalao dia mivoaka le grifa tsy hoe amoaka grifa koa ny asa fanimpona tiako atongavana dia zao ao anatin'ny asa fanimpona sy ny seha-mpiangonana maro samihafa tsy voatery mitovy fitazana aminao ny olona fa eo ny ahafantaranao hoe aiza ny alala ny fifandraisako am' Jesosy inona le zavatra mivoaka rehefa ohatra ka misy zavatra anankiray tsy mifanaraka amin'ny eritreretiko dia tao anatin'izany zavatra izany dia zao mahagaga fa mbola tanteraka foana lira teo hoe hoy izy hoe awa minini hery ho an'ny malemy sy ny arena ho an'ny mahantra faniainy nona fo ny hoanao ny oa eo raha tsika manao zany fa ho aminy mininy hery ho an'ny malemy sy ny arena ho an'ny mahantra faniainy nona fo hoanao
Jesosy. Eo anilanao Jesosy ny tiana isany tsiraray avy. Satria raha voalavitra anao zay Jesosy dia lasa mijery zavatra hafa dia lasa zay ataony zavatra hafa iny na olona iny Andriamanitra lasa toetra anay. Rehefa tafasaraka aminao zay Jesosy araka ny lazainao ny filazantsarany Jaona toko 5:20 Andriamanitra ny andininy 5 raha vao misaraka aminao izahay, raha vao misaraka aminao ny masonay, ny fonay, ny fiteninay dia tsy mahaifanahina na inona izahay. Tsy misy hery ny teny aloky ny vavanay. Rehefa miteny izahay nefa sady tsisy finoana ny tsy miaraka aminao. Tsy mahefa na inona izay Jesosy raha vao tsy ao aminao. Ny ao anilanao Jesosy ny tena tiana isany tsiraray avy. Ny ao aminao Andriamanitra ny tena mety aminay isan'andro isan'andro. Izao tontolo izao misintona ny tongotra hivoaka ny fanatrehanao. Ny masonay voasarika, tiany fahavalo sariana tsy hifantoka aminao Andriamanitra. Androany Jesosy dia manolotra ny aminay izay Andriamanitra, ary hanamafy ao anatin'ity hiri ity Andriamanitra. Fa eo amin'ny fitoeranao Andriamanitra, eo ilay tena mety aminay indrindra Jesosy, eo ilay tena tiana indrindra Jesosy. Ny eo anilanao, ny eo anilanao foana no tiako isy ahy, miankina amin'ny fitiavanao, tsy hitady toeraka fasambatra tompony fanatrehanao. Ampy hoany te hitoetra amin'ny fanatrehanao a Jesosy. Alleluia. Te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao. Tompono iriny foko, iriny foko. Te hipanjiny indray ny voninahitra yankoky eo an-tongotra ao a Jesosy. Eo an-tongotra, eo anilanao foana no tiako isy ahy, miankina amin'ny fitiavanao. Toeraka fasambatra tompony fanatrehanao. Ampy hoay, eo anilanao foana no tiako isy ahy, miankina amin'ny fitiavanao. Tsy hitady toerana vao Jesosy, tompo. Alleluia, alleluia anao. Eo anilanao, oh
no tiako isy ahy miankina amin'ny fitiavanao tsy hitady toeraka fa sambatra tompony fanatrehanao ampy ahy ny fanatrehanao. Jesosy tsy ao ambadiky ny asa Jesosy, tsy ho arakaraky ny kofokofohany mafy amin'ny asa fanompon'Andriamanitra no antoka ahafahany mahitanao Jesosy. Nampatsahivinao manokana mihitsy zany tamin'ny fotoana anankiray izay nivahiny ihany anao tao an-tranon'ny Maria sy Marta, Luka 10. Ny 2:7 anao dia laza mazava tsara hoe Maria nifidy ny anjara tsara ary tsy ho esorina aminy zany. Jesosy aoka koa zahay rehetra hifidy ny anjara tsara Andriamanitra. Tsy ilay fikofokofohana amin'ny asa fanompon'Andriamanitra no tahiry any an-tsiraray avy, fa kosa ilay fandaniana fotoana eo an-tongotra ao Jesosy. Aoka zahay Jesosy tena azoto andany fotoana eo aminao mandrakariva. Tamin'ny toerana ambany noho ianao Andriamanitra no nisy any Maria. Tsy hoe mipetraka teo ambony sezan'ny salon izy dia nampiakariny teo aminy tongotra ao Jesosy, fa izy mihitsy tsy maintsy nidina nanetry teny Andriamanitra. Misy zavatra tsy afaka renesin'ny sofinay raha mbola tsy manetry teny zahay Jesosy. Misy zavatra tsy zakan'ny fonay ary tsy ho teneninao aminay mihitsy raha mbola tsy mahay midina eo amin'ny fanatrehanao zahay Andriamanitra. Raha mbola mametraka zavatra hafa ho lehibe mihoatra noho ny fahatsaranao zahay Jesosy. Indray ny vavanay zatra tononkira, indray ny vavanay zatra mamaky tenin'Andriamanitra amin'izao fotsiny fa tsy miaraka ny fanahy masina. Indray zay tia miheny tenin'Andriamanitra fa tsy manaiky volavolain'ny tenin'Andriamanitra. Indray zay ohatran'ny zatra manao zavatra ho an'Andriamanitra fa tsy mba manam-potoana ho an'Andriamanitra. Zany rehetra zany Jesosy, zany fisainana zany, zany fomba fiasa zany, tsy izy zany Jesosy. Natongavanao Jesosy tsy hamonjy asa fanompona, fa natongavanao Jesosy hanangana olona, hanafaka olona, iray amin'ny olona no natongavanao fa tsy asa Jesosy. Indray zay mety manenjika foana hoe any amin'ny boky Timothée milaza hoe vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra dia manenjika kalitahoana asa, nefa ny kalitahoana fifandraisana aminao tena tsy izy mihitsy Andriamanitra. Androany Jesosy, tsy ao anatin'ny hirany tenena teo fotsiny hoe eo anilanao foana ny tiako isy ahy, fa marinanao anatin'ny tsirairay avy zany Andriamanitra hoe miaraka aminao tena tiana isy any tsirairay avy Andriamanitra. Ka na ririnina na fahavaratra na mainandro na mandeha tongotra, ninona mety obstacle, tsy manakana ny fiarahanay aminao zany Andriamanitra. Aoka tena hiazakazaka foana zay, dia tena sady ao am-piazakazana ny afaka mira mafy mihitsy hoe eo anilanao foana Jesosy, eo no tiako isy ahy miankina amin'ny fitiavanao tsy hitady toeraka fa sambatrao tompony fanatrehanao ampy hoahy eo anilanao, eo anilanao foana, eo foana miankina amin'ny tsy hitady toeraka fa sambatra tompony ninona mety antsoanto Jesosy ny zavatra ao anatinay Andriamanitra dia zao, azonay antoka mihitsy fa tsy hoe ny sezany tsy ampy dia tsy mipetraka Maria,
fa tsy mety amin'ny mihitsiny tsy tafapetraka tsy tafatoetra ny tao anatiny raha tsy teo atongotra ao Andriamanitra. Tahaka an'izany Jesosy, izany koa no maniraka anay Jesosy, tsy tafapetraka izahay, tsy tafandrimandry izahay raha vao tsy eo atongotra ao isan'andro Jesosy, satria mila anao izahay Jesosy, mila anao aho Jesosy, mila anao ny fiainako Jesosy. Mety betsaka ny zavatra resy hita fa mila anao izahay Jesosy. Indraindray izao tontolo izao te handresy lahatra fa ny ao anatinay Andriamanitra efa apetraka sahady ao anatin'ny vavaka sy ny fiomanana fa mila anao izahay, mila anao izahay Jesosy. Taontsika hiteny an'izany raha sitraka hoe teneny mihitsy mila anao aho Jesosy. Za Jesosy mila anao Jesosy, ny fiainako Jesosy tena mila anao Jesosy. Za Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra ananako, tsy miankina amin'ny zavatra fantatry ny saiko androany akory Andriamanitra, tsy maninona foanako dao no fahalalana ao anatin'ny saiko Andriamanitra, fa za hiankina aminao fotsiny Jesosy Kristy. Leo mifanatrehanao miankina amin'ilay fitiavanao fotsiny Jesosy, tsy hoe miankina amin'ny hoe satria ianao afaka manao zavatra ao anahy, tsy ilay zavatra afaka ataonao ny antenaiko, fa ianao ilay firaisako aminao mihitsy Andriamanitra, tiako ateveny isan'andro 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 Jesosy mila anao aho, mila anao. Taontsika rehetra rakiran'izany, ataovy amin'ny fotena tsoratra dia teny fotsiny za Jesosy tena mila anao, mila anao Jesosy, mila anao aho, mila anao aho, mila anao aho Jesosy. Ny fisainako, ny fiteniko, ny foko, ny fietretako Jesosy, ny amiko rehetra Jesosy mila anao, mila anao aho. Ataontsika mafy zany, ataovy hika mihitsy, aza mietratra anao hoe valana aveo kisahona va le vazo hika mafy, mila anao aho Jesosy, mila anao loatra zaho Jesosy, mila anao. Asa rato ny tanana sikafo ny tananao rato tireny mila anao aho Jesosy, zaho mila anao, mila anao loatra zaho Jesosy, azoko antoka fa tamin'ny fotoana nakanisan'ny Maria teo atongotry Jesosy dia tsy nanana teny alahatra izy ankoatra ny ranomasina sy ny fitiavany natosany teo amin'ny Jesosy. Dia mety ny teny malefaka izy, Jesosy za mila anao, misaotra anao fa tonga ianao mamangy anay, tena tsapako ny fitiavanao anay telomena-da Lazarosy dia Maria dia Marta zokiko dia zako Jesosy tena misaotra anao be dia be fa inona moa ny tokantranonay mba vanginao. Toe-po tahaka an'izany andrasan'i Jesosy, toe-po mahalala ny fahalehibeazan'i Jesosy ary mahatsapa fa tsy mahavita ninina raha vao tsisy an'i Jesosy. Dia androany raha tahaka an'izany ny fonao dia asaiko ianao tena ampanaiky ny fonao, aza maiky ny andohalika raha tsy manaiky ny fonao aloha, satria tsy maintsy lehibe ao anatin'ny fonao no manosika ny hetsika rehetra dia ivelana. Dia androany Jesosy ataony ambany ny fonay Andriamanitra, eo anatrehan'ny fahalehibeazanao Jesosy, tsy maninona Jesosy, tsinitsinina izahay, tena marina dia zao tena tsinitsinina mihitsy izahay, ezaky ny ampipo fotsiny le mody mijoro eo anatrehan'ny zavatra trehany ireny Andriamanitra, fa
Fa androany Jesosy manaiky zahay no amboarinao Andriamanitra. Amboary zahay Jesosy. Ifonanay ny fotoana lany rehetra tamin'ny zavatra tsy mitondra makaiza, tsy mitondra fampandrosoana. Indraindray zay Jesosy mandamy fotoana amin'ny zavatra mampiodikodina ny sainay. Indraindray zay Jesosy mihevitra fa ny fahendrena rehetra dia tena avy aminao tokoa, nefa bokon'ny Jakoba dia milaza fa zany fahendrena zany dia tsy avy any ambony. Ny fahendrena avy any aminao Andriamanitra ny tena fitarihana marina. Ny fahendren'ny tany Andriamanitra dia mampiodikodina sady mampiherikerika. Indraindray misy ten'Andriamanitra alain'ny Satana entina hamiliana ny fijerinay Andriamanitra. Fa androany Jesosy, ianao no manamboatra anay. Ary rehefa manamboatra anay ianao Andriamanitra dia hatramin'ny masonay, ny fijerinay, ny sofinay, ny fihetretanay amboarinao ifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Amboary aho, amboary aho, amboary aho, o anao. Amboary aho, amboary aho, amboary aho, amboary ho anao. Feritsikana zany sitraka amboary aho, amboary aho, amboary aho, amboary aho Jesosy, amboary aho, diovy aho, diovy aho Jesosy ho anao, diovy aho Jesosy ho anao, anao, anao. Diovy aho Jesosy, diovy aho Jesosy, aleluia. Wanao, wanao, kasiu, 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 amboary, 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 wanao. Ka hoany Jesosy androany, hoany Jesosy, hoany Jesosy, aleluia. Ataovy mafy mitehaka ao hoany Jesosy, aleluia. Manasanao azo toerana, aleluia, amen. Tonga fotoantsika ndrenesantsika ny fijorona vavolombelona, amerenantsika ny voninahitra rehetra any amin'ny Jesosy, amen. Noho ny amin'ny fotoana dia Dato Julias mandroso tompoka azafady. Afaka tantarainao hoe ny zavatra nataon'i Jesosy anatin'ny fotoana fohy misaotra tompoka. Voninahitra ho an'i Jesosy feriana no ahafahako mijoro vavolombelona eto. Voalohany aloha dia isaorana ny tompo na amin'ny fiantsony ary nanendreny any amin'ny toerana iny satria toerana somary lavidavitra sady mahafinaritra ny toerana iny. Ny joroko vavolombelona anao raha nanomboka nivonjen'i Jesosy dia vovovonjy 2005 nandray famonjena tonga dia lio mandeha io foana no ataoko tany toloteny dalo nanomboka nanao kiranilina tamin'izany dia ony tany amin'ilay toerana nandehanany hoe tsy azonao fa nitony kiranilina tony fa andalo tony izay manao dalo dia faritana ny trano izay misy anazy hoe ay misy kiranilina ndalo manao tony dia novanakaba-tsotra. Fa rehefa nandeha fotoana dia mandeha foana dia miteny pasitera ndao e andindray pasitera aria fandrina aria zao dia mifotsy pasitera ndanary fa
ohatrany tratrany ohatrany Eliany mafana fo fa tsy any amin'ilay aniran'Andriamanitra. Mety mandray herin'Andriamanitra dia lasa dia nandray zao Elia amin'ny mpanjaka varotako fa 5 dia any tenibohitra nany izy dia naveryn'Andriamanitra tamin'ny teny malefaka maninona ato ianao. Dia rehefa niresaka tamin'ny pastera dia mandeha dia teny izy ahoana ianao any ambody bonara aho way toerana efa naleoko aho zany fa nitondra moto tany aho raikitra tany zay aloha zany le dina akany dia any dia saorana ny tompo fa nijoroana vavolombelona aminao dia zao misy tanàna anankiray atao hoe Samandrivo zay any Anjamana raha vao ambody bonara izy eo amin'ny adiny 3 adiny 3 sasany eo dia mandeha zay tsy manam-poninina dia somary efa arivariva amin'ny 3 zay no nandeha dia ndao tonga dia andro hanina dia entina sakafo dia ano dia misy mivarotra kisokoa dia zavatra natao dia zao rehefa tena nandeha zay dia tonga somatsara trano dia tonga dia mivatana tao amin'ny tranony mami zany misy tranony tany dia rehefa verina zay vao gaga hoe ay toerana tsy azo tondrana kisoa fa zay nena kisoa lokanay mbola tsy nisy kisoa maty niditra tao mihitsy na nisy nitondra velona fa zay ireo mitondra an'le izy dia manao asany dia volobe le olo ireo fa zao saorana ny tompo niaro anay ny tompo misy fotoana tsy maintsy mandeha lakana dia tantarain'ny olona koa nareo ve nandeha lakana le toro filazantsara le mihitsy ny tena asiny dia misy olona mampiditra lakana mampiditra iny ny ampli bafla anaty lakana ngezangeza dia vo hoe andao amin'izay epita dia mba mivavaka amin'izany zareo jesosy eo jesosy io sur place eo dia vadika le lakana fa za eny ambony lakana manao aleloha mideran'Andriamanitra tonga somatsara zay dia voninahitra mana jesosy sady zao koa na dia miezaka ary le olona any manao asany devoly manana korotana toetrandro tamina tonga ralitany reny dia eniko misy olona miresaka eo anany hoe toana dia atao misamboro avara be ainy zareo milalaon'le anina zany fa zao izy tonga foana tsika zay koa mandeha foana zay voninahitra mana jesosy misy olona maro sy trany tsy haiko hitantaraina dia volonivoaka eo fa tsy haiko lava be fa raha minitra zay mety efa vindroa zay dia saorana ny tompo amin'ny zavatra rehetra fa manaraka mbola hijoro vavolombelona ihany fa ho azy reny voninahitra mandramandrak'izay dia amin'ny manaraka indray tahiny Jesosy mankasitraka mandroso hevisoa nohony amin'ny fotoana dia no tantaraiko eto le izy nisy fivitosana ny vonto tao amin'iny noho ny akavanana heritaona lasa zay dia tsy tamin'ity volany ity fa tsy tsaroana fa tao alohan'izay volan'izay nesorin' Jesosy le fivitosana zay le izy dao tsika teaka mafy ho an' Jesosy mandroso i manampisoa iany tompo manampisoa tovolankely 13 taona 5e tamin'ny heritaona izy redouble classe dia rehefa redouble izy dia tamin'ity taona ity zany dia mivavaka tamin'i Jesosy hoe tamin'ny premier trimestre mba ataovy rang ambonimbony Jesosy dia ny zavatra nisy 9e no nieritreretiny fa nataon'i Jesosy 5e izy premier trimestre zay daloha tsika teaka mafy an' Jesosy 2e trimestre mbola nivavaka ihany izy Jesosy mba ampiakaro ihany dia nataon'i Jesosy 4e izy dao teaka mafy an' Jesosy dia nivavaka hono izy hoe Jesosy mba ataovy 3e dia ozy hoe maninona raha atao premier tiaka mafy an' Jesosy vitan' Jesosy zany tahiny Jesosy fijona vavolombelona manaraka taty Colombe raha efa vonona dia tonga dia alefatsika misaotra ny teknisiana raha mbola tsy vonona efa vonona taty Colombe HVKL ty Afonso ho voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany no ijoroko vavolombelona eto fanarariny reniko tratra amin'ny fahaseporana tonga dia noentina urgence mandra-piandra teknisiana dia fijona vavolombelona manaraka taty aina fantary taty Paris no sady nadefa atsangany hoe ny tana taty aina fantary azafady taty Colombe HVKL ty Afonso ho voninahitra ho an'i Jesosy andraso aloha taty aina fantary ry arindrizy rehefa nitoejazy izy dia rehefa nisafy tany amin'ny dokotera dia ny zavatra nitenen'ny dokotera dia hoe misaotra tompoko amboary ny sainao fa tsy ho azo izazy io satria grossesse à risque
fa tonga foana izy nivavaka natoky an' jesosy izy rehefa iteraka izy dia zaza faran'izay mora le zaza tsisy difficulté teraka somantsara izy mitsangana nge taty aina miaraka amin'le zaza zafady io izy io ndaontsika hitehaka mafy ho an' jesosy alleloia raha efa vonina ny teknisianina dia alefantsika avy atrany pisy daholo tompoko taty Colombe HVKL ty Afonso voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany mijoroky vavolombelona eto fanarariny reniko tratran'ny fahaseporana dia tonga dia noentina urgence aingana dia avy hatrany dia nandefa fangataham-bavaka tamin'ny mpiara-manompo taty à Paris no sady nandefa misazy tamin'ny pasteur Rodolphe dia ozy pasteur Rodolphe hoe alefaso eto ny anarany fa hivavaka ho azy zao dia vao vita ny vavaka nyraisana dia tonga dia nandefa message le atao amin'ny groupe nisy groupe ny famille anay zany hoe efa anova be mama sady natanjaka be fa tamin'izay nefa natanjaka be izy ozy ry zareo fa lasa azy ite be dia nandray ohatrany lasa miteny ohatrany hoe midelira kely ohatrany midelira dia izy dia dokotera hoe atao scanner izy dia natao scanner dia hita tao fa misy an'le hoe syndrome misy an'izany hoe syndrome de coronarien zany no nahazo anazy dia ozy le dokotera hoe mila atao aingana ny traitement fa grave eo aretin'io fa raha tafaka hatrany amin'ny loha dia mahalasa dala satria zany ao amin'ny fony misy rano vaingana dia lazainy koa hoe misy rano ao amin'ilay fony zany dia nikoropoka daholo zany le raita-po amiko sy ny taitra sy nikoropaka be hoe andao anao plus dia evacuena-ny alarenao dia za moa zany tonga dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy raha manam-bola ho atao amin'izany tena aleoko afafoko amin'ny fanjakanao fa tsy avelako robainy satany zany ny volako fa za dia efa vita fanekena taminao dia ary mankatoa anao amin'ny ampafolo-karena ka hoana mihitsy moa ianao miteny fa ho teneninao mafy ny valala mpandany matoky amin'ny teninao ianao Jesosy zany no teniko ary hainao no manolo ny fony mama ho fo intact raha hainao natao tamin'ny hafa tato amin'ny teraka ty zany Jesosy dia hoe hainao koa atao amin'ny mama inona ozy izy nareo nandefa message ny tany mada fa efa sava be mama ivoaka hôpitaly ny ampitsony iny dia mino zato isanjato fa tena hoe efa fo intact zany fo mamolo tena mino an'izany dia manarak'izay mankasitraka ihany koa ny pasteur sandratra koa ny tompoko tena hoe nahafohy fotoana tonga tany amin'ny hôpitaly mivavaka sy nampahery amin'ny mama tamin'ny teny anisan'ny napakatra ny moral sy ny finoana koa izay fantalovan'ny mpanompon'Andriamanitra tany zany dia Jesosy amaly fitianao tompoko dia raha laza voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany tahiny Jesosy daholo tsika rehetra tompoko hitombo finoana sy fahatakarana mba tena halala ny identité antsika ary tonga ny satana ho laomonina amintsika dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany alleloia amen ndao tsika itehaka mafy ho an'i Jesosy raha tadiditsika dia iny ramatoa izy mivady reny le natao batisa tao alohan'ny farany efa 70 taona mahery le rangaha dia 3 taona le vehivavy tiafa mafy ho an'i Jesosy fijona vavolombelona manaraka anonyme nandalo ady sarotra mandalo ady sarotra izay mivady amin'izao kanefa dia mbola anehoan'i Jesosy ny voninahiny foana tokony tsaraina ny aferanay tamin'ny talata teo kanefa noho ny zavatra misy any amin'ny fitsarana dia tsy nahazo fiantsona izahay fa ny teny tao aminay mivady dia zao hoe Romanina 8:28 fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo dia misaotra an'Andriamanitra fa renvoyer le fitsarana tsy hoe voaroka fa eny tompoko dia tia-pahery atsika zany izy mivady amin'izay mahazo anao izy tsarovo foana fa misy tanan'Andriamanitra miasa ao ambadika ao tsarovo ilay iran'i Joseph Dafo hoe tsy izay tiako fa izay tianao ny fihevitr'Andriamanitra fa tsy ny fihevitrao ankatoa sitrapon'Andriamanitra dia mahereza ao amin'ny tompo témoignage anonyme manaraka ezahantsika farak'izay fo ihany tamin'ny heritaona dia nisy zavatra betsaka niseho teo amin'ny fiainako ozy izy le olona nanoratra lalana nanitsiny Jesosy anale izy tena mafy be tamiko le izy teo amin'ny nofo nakasika anayko le izy fa en parallèle an'izay nefa tsy maintsy niatrika examen za dingana farany amin'ny fianarako
dia tena tsy nahavita nanao révision mihitsy aho. Tsy nahavita nanao révision mihitsy aho tamin'ny matière, nefa tena betsaka, misy crédit enjehana isaky ny matière anankiray. Tonga amin'ny fotoana ny fanadinana dia tena nametraka tamin'i Jesosy fotsiny za, nangataka taminy anampia amin'ilay examen, fa tena tsy vitako le izy. Dia namaly anahy Jesosy. Ndao tsika tehaka mafaony Jesosy. Nivaliany Jesosy le vavaka, afaka examen izy 100% ny crédit obtenu, zany hoe nazo maximum zany izy. Mitiafa mafaony Jesosy. Niaraka tamin'izay dia nampianatra zavatra nabetsaka Jesosy, zavatra tsy haiko mihitsy. Mbola nanampy anahy izy nitondra anahy nianatra zavatra roa hafa indray izay nangatahako tamin'ny taloha, dia nivaliany za rehefa niditra tao amin'izay nolazainy. Mitiafa mafaony Jesosy. Témoignage farany tatilova eto le olona no ny amin'ny fotoana moa zany dia tantaraiko ohatran'izay daholo. Nisy fotoana izy tamin'le zomatany fianaratsoiny tao anatin'ilay toriteny finoana sy tsy finoana. Sabotsy tao aoriana 900 volany tao aminazy menakavy kely, dia lasa izy zany mba nitondra ny zanany tsangatsangana teny Ambojatovo. Dia nisy olona nitondra anazy nandeha ny sakafo, mino fa tsy 900 ny vola azo ny sakafoanana izy menakavy. Amen. Na fa nioatra noho izay nandalo izy izy nisy olona tsy nampozina zany dia nandalo, dia nisy olona tokony hoe amin'ny vola anazy fa tsy nampozina, fa le olona sendra nandalo tampoka nanome vola mihoatra anazy no le vola nandrasany tamin'le olona tokony hanome vola. Mitiafa mafaony Jesosy. Dia tamin'ny lundi de Pentecôte, izy moa zany manana ministère fijonona amin'ny banga sy fitoriana filazantsara, dia niteny tamin'i Jesosy izy efa tokony hanao asa fitoriana amin'izay dia ny zavatra nisy teo ampanomanana le asa fitoriana dia be da be ny ohatrany hoe sedra ny lalovana teo ampanomanana an'le asa. Nisy olona nampanantena dia tsy tonga le olona, fa zao rehefa nametraka tamin'i Jesosy izy ozy izy mivavaka ny tamin'i Jesosy hoe Jesosy raiso an-tanana, dia niraisin'i Jesosy an-tanana le nampanantena, kanefa tsy mety hoe tsy sitrapon'i Jesosy dia niataka ho azy. Le tsy nampanantena fa nomeny Jesosy olona izy amatsy anazy, raha tokony fiara ray le sonao dia lasa fiara roa, zany hoe nioatra no le zavatra nantenaina sy nampanantenain'ny olona no nomeny Jesosy anazy. Dao tsika hitehaka mafaony Jesosy manasanao hitsangana, manasanao hitsangana amin'ny tiafa mafaony Jesosy sady andraisantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Alleluia. Ndao aloha tsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Nareo fa tsy nahita hoe isaky ny mihetsika Jesosy Jesosy Jesosy. Amen. Jesosy mahavita azy. Tenenino akaikinao tsisy afa-tsy Jesosy mahavita anao hoe raha ianao io hoe anao amin'ny fomba tsotra, tsy zavatra takiny aminao, tsisy nininona sarotro zany hoe ka heverinao fa matapidalaka lenao tsy ho vitainy Jesosy. Jereo tsara masiny vity hoe ndao atsika ity tanana mafy be ao anazy. Alleluia. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tena ataovy amin'ny fonao manontolo mifankasitrahana azy. Izy le mpanjaka miainao tsika tsara fanahy sady be famindrapo. Jesosy ianao fotsiny tsy hitany masonay, tianao miasa amin'ny fiainanay. Velona mandrakizay ianao Jesosy. Zany ny fifalianay satria tsapanay fa tsy rery zay ety amin'ny tany fa manana fanohanana ambony indrindra avy amin'ilay lehibe sady sarobidy indrindra amin'ny fiainanay. Mifonay manantenanao, ny ao anatinay ravoravo ampanao anay. Misaotra foana Jesosy. Fa ninninona sakana, ninninona olana, ninninona zavatsarotra hatrehana toy ny maivana rehefa eo ny fanampianao, rehefa eo ny fanohananao. Rehetra zay rehetra makasitraka anao indray, sokafony ao anatin'ny fonay indray ny teny. Aoka ny fanahinao hitoetra betsaka ao anatinay, anokatra ny sofinay, ampahiratra ny masonay, ahita ny fahatsaranao mandram-piverinao indray. Mitenena Jehovah meno mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy 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 orakoraka ho amin'ny mpanjaka, mpanjaka sy tompony tompo. Halleluia. Mahazo ho toerana tompoko. Iresaka tsika momba ny latabatra androany, mifandrosoany Jesosy miloha amin'ny fotoana ho fanomanana ho amin'ny fotoam-pampakarana.
ry havana tsopositsika amin'ny fotoana iverenan'ny tompo ilay fotoana izay tsy maintsy ionatsika aminy ary fakahitatsika aminy io fotoana io a ndray mpimaso io fotoana io ohatrany hoe pika amin'ny masonao manaotry zay fotsiny manaotry zay faran'izay rapida indrindra tao zay dia misy segonda mbola latsaka ara miova ny zavatra rehetra tiako fantatrao a sosainao fa zavatra tsy maintsy hitrangy zany misy ny atao hoe ndray andro zay tsy hahito tany ianao ary tsy hoeto intsontsika rehetra fa tsy maintsy iona any amin'le toerana anankiray zay nyaingatsika talohany natongavantsika teto tany ao am' Jesosy zany fotoana zany dia fotoana anankiray sarobidy any anony trompetra an'Andriamanitra ary zay zavatra zay a dia tsy maintsy iseho amin'ny fotoanany Andriamanitra nampiomana atsika mba ahafahantsika manomana amin'ny fiainam-panahintsika hiatrika an'io fotoana io fa Andriamanitra tsy nanome ny fe-potoana marina hoe amin'izao ny andro isehoany io fotoana io zay ny antony mahatonga azy rehefa manaitra atsika dia miteny foana hoe miambena 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 asehon'Andriamanitra miprofo-pamantara-panehoana ny fahakekeza ny fahatongavana zany fotoana zany tsy lavitra io fotoana io efa tafiditra ao anaty vanim-potoam-piomanana tsika hiatrika n'io fotoam-panivana ndray mpimaso ry havana miazakazaka amin'ny fiainana eto an-tany raha mbola ao anatinao ny tanjaka ao anatinao ny hery ao anatinao ny fahasalamana ao anatinao ny koko mbola mandeha tsara ny saina mbola miasa tsara ny diploma ny arena ny vola ny fahafahanao miaina ao anatin'ny tontolo atao hoe fahatretrehana eto an-tany azotsika saina zany dia ny zavatra adininao voalohany indrindra ary fahafahany satana tsy ao anatin'ny sainao dia zao hoe olo-kandalo ianao eto an-tany zavatra mampatahotra ny olona rehefa resahana mikasika momba ny hoe hifarana amin'ny fiainana nisy ny mandrakizay satria ny antony indrindretrarehetra reny dia tiany devoly ho ampitoerina sy ampiorenao anatin'ny fon'ny olona ny hoe toy ny mandrakizay zany eto rehefa mbola matanjaka ianao mbola mavita miazakazaka ianao ny fiatseretana mikasika momba ny mandrakizay dia manomboka amin'ny fotoana anankiray manomboka amin'ny fotoana anankiray izay matola ny olona ny manomboka mekely ny heriny mety misy arety manelingelina kely dia tsy dia mahafinaritra loatra amin'ny vaovao momba n'io aretin'io kanefa mbola isan'ny velona ihany aloha ianao rehefa manomboka renao hoe misy olona lasa indrindrindra kaikaiky ny fonao na manodidina anao dia manomboka mitamberina kely ray segondra ny fisainanao ny mandrakizay fa rehefa dily iny voalevina ny maty verina miloana ny fiainana dia voafafandray iny fa miverina amin'ny fanaony raha olombelona marina no zaraiko tena miteny zavatra marina e zava-misy zany fa tiako fantatrao ty fahamarinany ity ary tsy tiako voafafa ao anatin'ny sainao ao anatin'ny olona anankiray mandevon'olona dia misy fahafatesana miandry andevina azy ao anatin'ny olona anankiray velona mandevona olona anankiray dia misy fahafatesana miandry andevona azy amin'ny fotoana tokony ilevenany raha toka mbola tsy miverina ny tompo anovany olona dia tsisy nofo amandra andova lanitra zany mandrakizay ty nofo ity dia tsy andova lanitra mandrakizay zay no mahatonga ny tompo manomana ny ty nofo ity hovaina hitafiny tsy fahalovana zany hoe manjavo ny ty nofo hita maso tsongona mety maharary ity fa andrakotra tsika amin'ilay endriky ny tena tsy mety loha Andriamanitra eo ilay endrim-panavotana farany misy fiatraikany eo amin'ny nofo misy fiatraikany eo amin'ny nofontsika zay le endrim-panavotana farany ity loha ity no esorina mba hitafiny tsy fahalovana tsangany tsara ny tananao dia inona ny zavatra mitranga fantatr'Andriamanitra fa ity loha ity ty mety loha ity dia tsy hitoetra atao tany mandrakizay dia mba nomana meloha amin'ny fotoan'Andriamanitra ny ahatonga antsika hisitraka ilay endriky ny tsy fahalovana avy aminy zay no mahatonga azy miombona amintsika eo amin'ny latabatra mba hahafahantsika
misitraka lay singa tsy mety loha avy amin'i Jesosy anomanina ny fanovana antsika hitafiny tsy fahaloavana amin'ny fotoana iverenany. Eo amin'izay ara no hiditra isika. Raha maneno ny trompetra amin'izao roa hitenenako izao tonga dia raisitsika hoe réalité le izy. Ary zany afaka trangana tonga dia za lasa amin'ny fiangonana. Dia ndao tsika isaina hoe misy tsy lasa dia mitazana ny lasa amin'izany fotoana izany. Anesantsika hoentiko mihitsy saretsaina andinika tsika. Vao maneno ny trompetra ka tsy nininona mitranga ao amin'ny fiainanao dia misy zavatra tsy manana problème ianao zany, misy olana zany, misy zavatra tsy normal zany. Satria raha ny tokony ho izy maneno amin'ny fanen'olona le trompetra dia miaraka amin'iny le fitaopany vana. Zany hoe ny trompetra ohatry ny topin'Andriamanitra, top men'Andriamanitra. Isy olona le transformation tsy hoe misy lasa tsirairay fa indray lasa daholo. Ndray mpimaso zany tsy hoe olona anankiray no ndray mpimaso dia ny anankiray ndray mpimaso dia ndray mpimaso be dia be. Tsy ndray mpimaso be dia be fa indray mpimaso ndray mandeha. Iny ndray mandeha iny tonga dia lasa tao. Ianao zany raha vao mahita ny fiovan'ny hafa ao anatin'ndray mpimaso nefa tsy lasa fa tokony homana ianao zany hoe inona ny zavatra hitranga, tsy zaka anao zany. Tenenina akaikinao tsy zaka anao zany hoe fa mila hiomananao zany. Amen. Avelohana zavakely amintsika ny fisehoany fanoharany zava-misy amin'izany fotoana izany izay iainantsika ary tsy maintsy ho lalovantsika. Raisiny Korintiana voalohany. Halleluja. Korintiana voalohany toko 10:10, 2:2-5 ka hatramin'ny 4:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa vetivety toy ny raim-pimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana dia tsy ho loha intsony ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, zany hoe aorin'le fihovana amin'izay, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana noresena kalevona. Voatelina ny fahafatesana karesy. Inona ny tiany tompo tenenina? Ny tsy fahalovana tsy aorian'ny fotoana anenon'ny trompetra fa ao anatin'ny fotoana anenon'ny trompetra, ao anatin'ny fotoana anenon'ny trompetra. Aorian'ny fitafiana ny tsy fahalovana vao mivoaka amin'izay le tanteraka ny fahamarinan'le teny fikasan'Andriamanitra hoe ny fahafatesana noresena kalevona. Ny pouvoirana amin'ny fahefana ananantsika amin'ny fahafatesana meloha amin'ny fitaopany vana tamin'ny fandraisantsika an' Jesosy dia ny fahafahantsika manapaka amin'ny hery ny fahafatesana. Zany hoe ny contrôle ahafahantsika mibaiko ny hery ny fahafatesana dia nomeny Jesosy ho santatra meloha amin'ny fotoana alevonany. Zany hitanareo tantindo ny fanahy ny fahafatesana ny aretina. Dia rehefa baikona amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina dia miala. Dikan'izay ny santatry ny fahefana ananatsika ahafahantsika miaina ao anaty fanapahana amin'ny hery ny fahafatesana dia nomen'Andriamanitra meloha amin'ny fotoana anovanantsika. Zay le fanombohan'ny fiainana ao anaty anomanan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fiainana mandrakizay izay niraisitsika tamin'ny notsika azy. Hoy ny Baiboly, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary zaho izy Jesosy anangala azy amin'ny andro farany. Ao tsika dikan'izay Andriamanitra zany manomana ara-piombonana eo amin'ny latabatra. Zay no mahatonga ny eo amin'ny latabatra andaminana ny zavatra tsy nety rehetrarehetra. Hoe rehefa misy kodisy dia miakatra eo ambony latabatra, voro eo amin'ny latabatra boribory. Ny olona dia mahafantatra hoe eo amin'ny latabatra nireglena ny zavatra rehetra.
dia zao a mamelatra latabatra eo masonloko mason'ny fahavaloko am'izay ianao dia eo no amenonao kapokako am'izay misy karazam-pahasoavana tsy takatry ny fahavaloko nefa tianao tanterana eo amin'ny fiainako ara-panekena ananako antoka ny sy ny fiainako ao aminao ijoro amin'ny sitraponao sy ny fiainako ao aminao ijoro amin'ny sitraponao mandra-piavinao anovana itafy an'ilay endrika tianao isehoko anahafako anao satria avy aminao. Halleluja. Hitanareo taoriny fitsanganany tamaty dia natolony le tenany ho atsika talohany nafatesany mofo sy ny kapoka nitanjona faratapony indrindra amin'le fioarany fahalebiazan'ny heriny voalazan'ny Paoly le fioarany fahalebiazan'ny heriny tamin'ny tsanganany tamaty dia mahavita manova antsika amin'ny fotoana anankiray iverenana itafy ilay endriky ny tsy fahalovana nananany taorinina andresen'ny heriny fahafatesana tsy mare tekavan'Andriamanitra. Halleluja. Satria isika tsy nandray an' Jesosy talohany nahafatesana fisika nandray an' Jesosy taoriny fitsanganany noho izany tsika ilay miteny hoe raisiko Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana ato anaty manao fanekena ianao fa iombona amin'ny tompo ary ho tonga tena ny tompo tsy maintsy hovany ianao aloha natanty hitoerana azy na lay hitoerana tsy tany hitoerana mandrakizay fa natanty hitoerany azy dia tsy maintsy hovahiny anana ny singa nahazatra ny fanamasina. Ny fanamasina dia manana partenaire mpiara-miasa aminy nofo amandrà nandresiny herin'ny fahafatesana atao hoe Jesosy. Ny fanamasina tsy mahafantatra vatana afa-tsy anankiray ihany teto ambony tany vatan' Jesosy Kristy irery. Vatan' Jesosy Kristy irery nahatandrina sy nahatanteraka ny fahatanterana nalain'Andriamanitra takina teo amin'ny olombelona izany nahatonga azy afaka hamonjy ny olona ary io vatan' Jesosy io no nitoerany fanahany fony izy mbola teto ambony tany talohany nahafatesany dia efa mifakazatra tamin'ny fanamasina ny vatan' Jesosy amin'ny Andriamanitra azy. Dia zao iny izy tonga nofona seho olona iny izy rery ny olombelona natamana amin'ny fanamasina. Tia ny zanako malalako izay sitrako izy izy ndray izy noenoy Jesosy rery ny sitrak'Andriamanitra nidina ny fanamasina toy ny endriky ny voromalala tao amin'i Jesosy tao aorian'ny batema dia niteo hoe izy batisa dia hoe izy ny zanako malalako izay sitrako. Tsy nafantatra olona afa-tsy Jesosy Andriamanitra noho izany rehefa nandresy Jesosy tao aorian'ny fitsanganany tamaty dia zao niakatra ho any an-danitra izy le corps-ny Jesosy niakatra any an-danitra fa maiky Jesosy anangana ny fiangonana ho trano lay itoeran'Andriamanitra. Trano lay itoeran'Andriamanitra. Trano lay fa tsy beton satria tsy ho mandrakizay Andriamanitra fa indraminy io mandritry ny fahavelomanao ho trano itoerany anehoana ny voninahiny. Halleluja. Zany hoe lasa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho afaka no ao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ao anatsika ny fanahin'Andriamanitra nefa ny fanahin'Andriamanitra tsy manaky toetra mivantana ao anatinao fa tsy maintsy misy vatana anankiray fantatry ny fanamasina hitoerany voatafiditra ao anatinao izy dia tsy izy zany fa Jesosy. Zay no mahatonga en communion tia ny tenako tia ny rako satria raha tsy misy ny trasy ny tompo ao anatsika tsy afaka hipetraka ao anatsika ny fanamasina. Hitanareo latabatra dia adresy anehoana hoe lo zao zany hoe io lo io mitovy daholo vatana ny samihafa ny corps samihafa fa zao fanara ihany no tsisy Paoly. Dikan'izay lasa vatana trano fanahy adresy amantarana ny tompo a ny fisina hoe eto ambonin'ny tany satria ao anatin'ny fanoloran-tena dia misy ny atao hoe fifanakalozana misy eo aminao sy Andriamanitra. Ianao nandray an' Jesosy dia ianao tonga fananan'i Jesosy tonga fananan'i Jesosy. Rehefa tonga fananan'i Jesosy ianao dia tsy tompony tenanao tsony fa aza ianao na manatsafidy azy efa nzaraiko izay. Dia nidika an'izay dia zao ianao manatanina fa tsy mahazo mandray izay tianao raisina nefa tsy tian'Andriamanitra ho raisinao any mihitsy ilay izy no mipetraka. Rehefa tanteraka amin'izay ny fampanginanao ny safidinao sy ny fampanekenao ho tarihan'ny fanamasina dia manomboka mahazo ain'Andriamanitra manatanteraka izay tiany amin'ny alalanao. Zay ny atao hoe libre en Kristy amin'izay ianao. Liberté ao amin'i Jesosy tsy hoe afaka manao izay tianao ianao fa hombany fahasoavana. Non, interprétation diso
Liberté amin'y Jesosy dia zao hoe libre mihitsy Jesosy mampiasa anao amin'izay tiany, fa ny tianao efa mangina amin'izay, fa izay tiany no manapaka anao tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra. Hitanareo, nandraitsika te hiaina amin'ny fahafahantsika amin'izay tiany nofontsika dia ampandeferintsika ny safidin'Andriamanitra, fa ny safiditsika ny tiantsika hitondrantsika. Io no mahatonga ny tompo milaza ny amboholo manana ny trano isitriana ozy izy tamin'izy teto ambony tany, fa mahatonga ato tsy manana trano isitriana mandrak'androany, tsy hoe azy le trano, manana toerana toriana ihany izy, fa ny tiany olazaina dia zao hoe toy ny amboholo manjenjena tsy manakonenana mandra-pitsanga ny fiangonako zay hitoerako na trano lay azy amin'ny voalohany. Tena ohatry ny any an-dakozinana, ohatry ny an-dakozinana tantarantsika manomana mandrak'izay, ny tena pilay ny ambony latabatra fa ny an-dakozina fimakomanana. Marina sa tsy marina? Fa zao mahafinaritra zay ao an-dakozina ihany ny afaka manandratsira mialohan'ny fotoana hinanan'ny olona ny ambony latabatra, ka tsy nasaina mahafantatra tsirokanina voalohany fa zay ny an-dakozina. Zay mahatonga ny Hebreo milaza, hoy sisy ny boky ny Hebreo hoe santatry ny fiainanao, zay manandana ny santatry ny fiainanao avy. Hoy sisy misy fiainanao avy zay hosataritsika mandrakizay, fa eto atantsika ny efa manomboka misitraka an'le izy. Zay no mahatonga atsika mahitsy zay tsy hitan'ny olona ra-panahy, fa miaina zay iainan'Andriamanitra mialohan'ny fotoana hitsinjahantsika ara-panahy. Alleluia! Zany hoe le fiainana dia efa santarina etỳ an-tany sady. Inona ary ny tiany tompo nolazaina? Ny hafanganam-pandehana vitesan'ny vanatsika dia indray-pimaso. Tena avy vanim-potoana anankiray isehon'ny fahagagana mbola tsy nisy toy izany teto ambony tany zany fotoana izany. Zany ny grand miracle indrindra aseho eo amin'ny nofo. Ny grand miracle tsy miracle na guérison. Teo zao nisy tovovavy hoe mivotony nonony, nisy fivotosana atao amin'ny nonony, fa atao anatin'ny volana lasa tsy naposiny akory na nafahan'Andriamanitra satria miteny foana ny tompo hoe tonga izy manaisitra fivotosana. Amen. Izy tsy tamasotsika zany fa mikasika noho ny amin'izay misy ianao any. Tsy pastera no mikasika an'le izy fa tenin'Andriamanitra manasitrana an'le izy. Ka na zany na tsy zany mitondra teny eto dia mitranga foana le izy satria Andriamanitra mitompo marika nefa an'le izy. Noho izany tsy misy olombelona mahavita ninninina zany niza fa Andriamanitra no manefa ny zavatra rehetra ho an'iza zay mino sy mahatoky azy. Santatra nefa fiantsonana zany. Efa lehibe eo aminao zany a. Efa lehibe zany hoe misy fivotosana dia afaka Andriamanitra fa ianao anjavona tonga dia hovatanao Andriamanitra dia tonga dia hovatantsika amin'izay. Zay ka le santatry ny fanjavonana. Tamin'ny voalohany anie, iza nanjavona voalohany, iza nisitraka fanjavonana voalohany, Menarana. Nanjavona daholo ny tongony dia nikibony nandehanany. Io ny partiany teo amin'ny tenan'le Menarana tonga dia nitsy ny izy Andriamanitra manomboka androany mikibonao ny andehanao dikan'izay misy tongotra izy aloha zany teo aloha. Fa nanjavona daholo ny tongony vao nandeha mikibony amin'izay izy, fa tsy tokony handeha mikibony izy. Ao zany Menarana tonga dia nanjavona daholo ny tongony. Zany hoe Andriamanitra zany efa spécialiste amin'ny fanjavonana mihitsy. Vao miteny izy dia afaka manjavonjavona izay tokony hanjavona rehetrarehetra. Halleluja. Ka eto zao androany maraina tsy opération anantsy, fa manjavonjavona fotsiny izay tokony hanjavona rehetrarehetra. Halleluja. Fa amin'io zany tena fotoana ny fahagagan-dehibe. Ahoana mahatonga miteny hoe fotoana ny fahagagan-dehibe? Aleo ianao tsy hanatrika hijery vavolombelona, fa ianao io fotoana io tsy fotoana hiatrehanao hoe iza daholo no manjavona, fa fotoana izitanao le fanjavonana manokana koa ho anao amin'izay. Halleluja. Tsy ny teny ny Baiboly hoe 10 minutes na 10 minutes na 15 minutes, fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ndray-pimaso. Fotoana faran'izay tokana izy io nefa ahitantsika an'izany atao hoe maridrefim-potoana farany izay fohy indrindra amin'ny séjournao eto ambonin'ny tany nefa novan'Andriamanitra anao. Engany etsika mba ho isan'ny Virginy 10 endry. Nanareo le Virginy endriky ny fiangonana 10 le izy, fa nisy 10 endry hoy sisy ny Baiboly dia nisy 10 medala, zany hoe sasaka tsara mihitsy. Zay no amin'izany fotoana zany reo olona rehetrarehetra zay maty ao amin'ny tompo tonga dia mivoaka mifasana daholo. Ndray-pimaso tonga dia ovan'Andriamanitra any dia miakatra. Dia ianao zany raha ohatra ka sendra
karazana an'izany dia zavatra mahavariana hoe iny zany fa tonga dia misokatra ho azy daholo ny fasana. Misy zavatra mitranga zany eto ambony tany mahavariana tsy azo ny saina hoeritreretina amin'izany fotoana zany. Zany zavatra teneniko zany hoe zavatra isy impensable zany aloha pour le moment, tsy azo ny saina hotakarana zany fa zao zavatra hitsangy zany. Inona ny zavatra isy? Sokatra amin'ny fasana amina miliary eto ambonin'ny tany. Spectacle zany. Misy olona mifanerasera tany aminao, tany amin'ny lasa, olona tena namanao, tena nafinaritra anao, misokatra koa ny fasana nefa efa maty izy tany aloha. Misy olona tsy voatery ho fantatrao fa misokatra koa ny fasana. Mety olona maty tany anaty rano, tany anaty afo, na taiza na natelo ny voay fa tsy hitany havany, voaka tany daholo. Alleluia. Dia zao mandray an'le fitafiana be voninahitra miatrika an' Jesosy daholo. Zany hoe zay vita indray mpimasony teto an-tany. Indray mpimaso. Halleluia. Inona ny zavatra mitranga? Io an'ilay fitaom-pananganana andevonana ny fahafatesana tsy eto ambonin'ny tany itsony. Ary manomboka hatreo dia velona isika menakavy ary velona mandrakizay ao aminy. Zavatra mitranga, veloma hatreo ny tany sy zay rehetra momba azy. Veloma raha fahasiahana, veloma raha faharatsipanahy, tsisy toerana ho amin'ny felonana, fahatezerana, fitiavatena, ny momba nofo izay mahakasika azy rehetrarehetra, veloma. Zay atrehan'ny tany rehetra dia amin'ny tany any zany sisy ny krizy misy eto, ny voninahitry ny tany, ny fahefana, ny petrola, ny gazy, ny volamena, ny fiadivana intérêt économique, ny karazan-javatra be dia be. Fa zao ny zavatra hitranga, hifalo ny voavonjy satria tsisy fahoriana intsony fa ho ao amin'ny tompo mandrakizay izy. Halleluia. Androany maraina tsy toriteny ampatahotra anao satria tsy filazantsara zany, fa hitoriteny anangana anao satria zany no filazantsara. Loza faran'izay ratsy indrindra mitranga eto ambonin'ny tany mbola mihoatra lavitra noho ny guerren'ny Russie sy Ukraine. Zay fantatsika farany. Inona koa ny deuxième guerre mondiale amin'ny farany teo, zay tena nahitana no le tany Allemagne anisan'le jiosy natao sorona. Mbola mihoatra lavitra noho izany ny zavatra hitranga satria kristianina miorina be dia be no anjavona ety ambonin'ny tany. Mety ho pilote izy mbola eo ampanaovana pilote dia ho aiza ilay avion fa lasa ilay pilote. Mety misy olona mandeha manao rally mafy be nefa nanjavona tampoka dia mahitsy any amin'izay leny le fiaranetiny. Dégâts sur dégâts amin'izany. Mety isy fotoana anankiray indray olona mikarakara mikasika momba ny hoe fitrandrahana nokleary, dia izy mahavoafeny le izy kanefa mipoaka sy mirefitra tampoka. Zany hoe mihoatra lavitra noho ny gera rehetra fantatrao eto ambonin'ny tany sy ny fampahorina misy eto ambonin'ny tany ny zavatra hitranga amin'izany fotoana izany. Tsy tiako ianao ho eto hoe any mihitsy le tanjona. Halleluia. Inona ny zavatra kiniainao eto ambonin'ny tany? Inona le izy? Inona le zavatra mbola makarirarary ny ain'olona ireny ka mbola mikiranao ny fonao eto ambony tany nananao falitompo? Fa raha manomana an'izany fotoana zany anao ary mirehitra ao anatinao ny finoana fa ho isan'ny ampakariny ianao dia tsisy zavatra ampisaringotra anao eto amin'ity tany ity ka antotonao ny fonao satria miomana ianao iona mipapakatra amin'izay. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Io fotoana io dia ny mpimaso tsy maintsy ho avy ao zany fotoana zany. Maro ny fiara, misy olona nandrehitra gazy mbola nataony ohatran'izao le gazy dia adinony nandrefa afo, trano mirehitra ho azy satria teo ampandretana gazy no verina ny tompo. Hoy izy Baiboly, misy roa zao ny eo ampandrina miara-matory, ny ray ho raisina dia ny ray avela.
mampatahotra matitoko efatra moroapolo mba vakio kely a zany hoe tsy mahampovady eo zany tsy noforaitsony izy ororoa fa samy manana ny lalany zay le mahasamihafa amin'ny fiainam-panan'ny olona na miara-matory ary voalohany aloha eto tany mila misaina tsara mpivady fa na miara-matory any nareo ndraindray tsy miara-fo fandragana indray somary tarakely miara-matory rehefa maraina ny andro tsy mitovy ny fotoana torian'ny olona tsy mitovy ny fotoana ifoazan'ny olona tsisy olona zany hoe tonga dia niara-niratra ny masiny dia nitodika oatra alleloia mila manomana ianao ny fiainam-panahinao satria ny fiainam-panahinao ilay tokana tsika ambananao amin'ny vadinao amen misy ny fo maraina izy andefa maraina be fosetolaka izy fosetolo dia lasa nandeha karakara sakafo tonga tao an-dakozina nanjavona zavatra mahavariana ny akanjony fotsiny sisa tafajanony ao fa izy ray mantolo a efa lasa dia mifota hoe ny ankizy anga mbola tsy vitaneny ihany ny sakafo izy efa nanjavona dia raha ohatra ka ny ankizy zany manontany mbola tsy vitaneny ny sakafo tavela ny dikany noho zany io fotoana io tsy misy hoe avako raha lahako zoko zato zany ny antony tsy anakinana ny fandrosoanao ny fiainam-panasy firaisanao amin'i Jesosy amin'ny fitarafan'olombelona azy akaiky ianao indrindra azy satria ianao io dia olona manokana eo mason'Andriamanitra tsy hisy ifandraisany amin'ny hafa fa natonga anao eto ambony tany amin'ny alalan'ny ankonanao zay misy ianao dia mba hahafahanao miaina ao anaty fiarahamonina anehoana fiainan-danitra sy jorovavolobelona ny teny fahamarinany ampanjaka ny fanjakany eo amin'ny olona fa ianao zany a tsy kisendrasendra ny natongavanao teto ambony tany fa ianao tena fanahafa mihitsiny endrika ara-pijika sy vatana fotsiny nanahafanany dada sy mama fa ny fanao anaty tena tsisy hidirany mihitsy fa olona hafa mihitsy ianao a ary manokana eo mason'Andriamanitra zany mahatonga amin'ny fotoana elana hoe tantany sy ny fotoana ionanao amin'Andriamanitra tsy raisanao na amin'iza na amin'izy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra alleloia veloma ho amin'ny mandrakizay ry tany ny fiainanao rehetra teto amboniny tany veloma daholo nahoana satria niasa ny hery fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zay aseho amin'ny latabatra ra-piombonana andevonana ny herin'ny fahafatesana ananantsika antoka ra-piombonana fa ny herin'ny fitsanganany tenany tamin'ny maty afaka mamelona aloha zay ao anatin'ny vatanao mety maty raha mbola ilaina so ampiasaina ianao za zao sira fa natonga ny hevisoa ny sitran'le fivitosana teo amin'olona satria mbola ilainy andiany amin'ny kroazady misy ifandraisany amin'ny fanompona misy ifandraisany amin'ny antom-pisina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy ifandraisany amin'ny andraikitra androtsinao bebe kokoa ho fantarana amin'ny fanjakana zany hoe rehefa mampiditra amin'ny fiainanao ianao amin'ny intéret-ny lanitra dia trano ilain'Andriamanitra mbola hitoy aloha satria mbola misy ilany ianao mbola misy olona hafa tianokasiana amin'ny alalanao mbola tiany apiditra fanamaro tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleloia fa io zay lazaiko aminareo hoe andinga amin'ny voninahitra manaraka tena mafy be zany hoe maty amin'ny teny zany ny olona maty any ena hopaina raha tsy mamaly natsongona raha tsy mamaly ny olona maty amin'ny tena ohatr'izay mihitsiny ohatra misy fotoantsika tonga eo amin'ilay dingana hitakian'Andriamanitra ny atao hoe hery ny fanetretena sy fandeferana lalina vitanao hatreto aloha mamela heloka an'izay olona tianao rehefa mifona aminao izy fa sarotra aminao ny amela heloka ny olona zay tianao kanefa nandratranao nefa izy Andriamanitra tsy hisy toerana ho amin'ny tsy famelan-keloka ny an-danitra allo dia hoana ary ny ataoko misy fotoana indray mandeha tompo ahoana ty resaka ty mandeha ny asan'Andriamanitra mamarin'Andriamanitra fa nisy olona anankiray teo amin'ny fiainako tena saika tsy vitako mihitsy ny namela azy ty zay olo zay tena ny teny fasafaso mihitsy tamin'izany hatramin'ny fahazazanay mandrapaly nareo ndreo izy dia horipako nareo menakavy ary tsisy avelako velona na ray ary fa efa netam-pelantanako zany ary hitanareo raha mafy be nareo namakaiza fa tsy mihatra eo mifefiko zany nareo toy zao mahita tamin'izay tsy hanao n'Andriamanitra akory fa tompo ny fiainan'ny olona avela amin'ny fiainana dia mijoro izy rehefa fety tiana manao gafy be be mihitsy izy tena zany ny atao hoe raha ohatra ka misy mifanampiny anarana dia atao hoe raha marikiriko azareo tiako tenenina ny ato zany hoe za ndray dia zao za ndray dia ty za ndray dia ty tena ny anato koa zany za ndray
nandeha fiainana samy tany de ty tany amin'ny lalany adiny le izy rehefa elany ela andeha hotokanana mpanompon'Andriamanitra amin'izay afaka ny alina verina ny tompony teny mandany ianao mifonany amin'ny alina fonao tsy fri tsara mavesapesatra ne zany zanako zany ozy ny tompo e zany efa mio tsy mavesatra satria efa adiniko le izy ozy ny tompo misy trosa tsy maintsy efaina ka ary tsy afaka eo mihitsy ianao mba raha-panefanao raha vety farany indrindra tompo tokony vangio izy mba halala fa tsy mety ny zavatra ataony de ozy izy ny tompo mahalala midina mba hanitsy de tsy mahalala ny ataony de ozy izy Jesosy fantatrao sambatra zay namindrana fo fa izy no amindrana fo sambatra zay mamela eloka fa izy no voavela eloka ahoana ary tiry tompo tamin'ny fahasoavana no fidiananao aho tsy noho ny amin'ny natoko fa noho ny amin'ny nataonao de tafavoaka amen mamaim-poana ny famondram-po nataony tompo sa tsy nataony nataony fa rehefa namindrana fo amin'izay ianao fahasoavana koa no mizara famondram-poan'ny hafa satria rehefa ao anatinao Jesosy de mamelona ny mombanao ray manontolo izy ho fantsona azo ny ampiasaina amin'izena ny hafa noho izany ny tena goavana indrindra izy namita azy fa zay mbola tsy vita amin'ny fotoam-pamerenana satria efa vita ny zavatra rehetra de mila tohizana le izy amin'ny fanekenao zany nakany an'io vatanao io tsy tompo fonao tsy noho zany tsy misy ampokambony tokony ho anao tsisy ampopo zany tsisy ampokambony tsony tokony anao satria ozy izy Paoly tsy zatsolo velona fa Kristy mivelona atao anatiko noho zany tsy zavatra sarotra ohatra manombo nofo reto tsy zavatra sarotra nedina ahako lasa nandeha nakany inona ny zavatra nitranga zao le hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izy daholo zany zavatra zaraiko zany tonga avy any hiditra avy sa tsy hiditra jereko ry zareo hatrano fa maofao be eo mivavahady amin'izay ampaneno andevy andondomba ravarina fa nefa nakany le toerana tsy akaiky fa lavitra be tonga teo mivavahady any efa nandeha fiara lavitra efa nanao sakrifisy tonga tany amin'le toerana satria manaiky ny tompo e amen raha izalo tsy vitako ano izy tsy maintsy fitaiky tsy maharety ao an'Andriamanitra mafy le izy vavady tsokatra vena vokatra ianona ihany tonga de miverina le kisy ianona odio ianao moa fe olona mavarivary fa de tsy ampandroso ianao andana mandeha any nandroso tonga teo ino ny zato-dy nisy naresy angata tonga de avy any tonga de avy any tratrevatre nisy naresy angata any tsy tompoko fa tonga tena ifona aminareo hita tsy maintsy ohatr'izao ny tanareo rakizy ohatr'izao ny fifaranan'ny olona mpanao ratsy fantomany ahako fona tompoko any amin'ny zavatra tsy nety rehetra nataoko senkara mamindra fo amiko fa tena diso azahy diso de mamelany eloko fa zaho tonga koa amela anareo raha sendra nisy nampalahelo anahako zay frazy nataoko fa to le teny zany de za zany amin'io mampitomany anahy ohatrany mahita an' Jesosy zany a le nilatsaka namonjy ahy de tena ohatr'izao misy zany le sary nataon'i Jesosy nidina de nyty olony ty mbola tsy mety hoe nitsatokatsy aizy nanana fa mety hoe vavatsy ampina de teny siana fa neny Jesosy zany tsisy ninina mihitsy fa de niadalako nidinana de latsaka ohatrana tsy aron'ny tompo zany mamindraha fo re tompoko de tonga de nijoro izy za le tsosy isy ny lehibe tsy aman-tsaina aho izy fa tokony zany teo mitoerana natsiary voalohany manangana ny lahy ohatr'izao fa labandy kely io ndray ny tonga ty nangataka famelana tamiko tena délivre izy tonga de vitan'izao le izy de ina le victoire an'Andriamanitra tsy hoe akory ny famaly zay de potika izy de lala teto ambony tany de nisy vesatra be anao de izy koa navesatra
fa izy délivre keny tena nafaly an'Andriamanitra. Hitanao amin'izay manomboka androany ay ianao ka olona azo atao fantsona idélivre ny hafa tsara le toe-po intanany iny aza apetrapetraka androany fa tonga dia mampipita zavatra be dia be satria nahoana mety le fo. Maretyakao an'Andriamanitra. Hitanareo ny hery midébloqué ny fahasoavan'Andriamanitra dia miafina ao ambadiky ny toetra an'Andriamanitra. Toetra tia mamela heloka, manitra tena, be fandeferana, be fitiavana, ny hevitra ny hafa, tsy manatsaina fa tsy nianangana ny hafa ny ao anatinao. Dia amin'izay fotoan'izay tsy fantsopandravana ny hafa zany mihitsy ianao mandrakizay. Tsy ho possible ho fantsopandravana ny hafa ianao fa tsy maintsy fantsompananganana ny hafa. Mahitanao androany maraina raha neny trompetra zao olona madio fony hitan'Andriamanitra. Kelikely zany amen zany. Raha neny trompetra zao dia olona tena mpamela heloka tsy misy rancune na kakay any anatin'ny fony any zay olona ho apakarin'Andriamanitra fa mpamela heloka tsara. Alleluia. Mafy zany mako misy raha fitaizana zay mametraka anao teny ry ambony rintsina. Izy ry ambony ry dia anao mahazo teny mihitsy hoe za ihany tio. Dia misy miteny fa manineny ry. Ianao tsy mikotrika atody fa le atodiko tena indraindray lolopo. Tsy afanao midina le izy. Dia neny akaikinao melanao teo hoe midiny aty ndry hoe aza mipetraka ery dia aho mafeo anany. Mafy zany tena mitsotra aminareo ndretrarehetra vitako ihany fa zay tsy vitako mahavariana. Ny olona rehetrarehetra mamelana mamanana fa zay tsy vitako satria tena akaiky ny foko tamin'izany. Tsy vitako dia zay tamin'ny tompony favaka tsy vitako tsy vitako aleo tsika roy. Dia naninona tao amin'ny fodahako tompo hovay ny foko mba ho mora anarina toy ny any zazakely tsotra sady marina diovy mba ho fotsifotsy fa tsy fo feno arina tena fo mora tony fa tsy aveny ambomanarina. Alleluia. Mba anarina mbo manarina fa tiako teneny eto tany. Melatsindra avy any ambomanarina ianao fa tsy avy any aminareo akory le izy. Amen. Ale fo eto tany, fo eto tany. Tsika ohatr'izao, tsika mandeha amin'izay le éducation ohatr'izao, tsika mananina, tsika ohatr'izao fa misy principe mipetraka be mihitsy ny hoe tsika indray dia tsika. Pozy Jesosy le tsika tsy nareo tsony amin'izay fa atsika indray zao. Alleluia. Dia iny miala avy eny amin'le ambony amin'izay ianao hidina amin'izay kanefa ao amban'le fidinana misy fisandratana goavana. Andriamanitra tsy mikonfie, tsy mahatoky, sy manankina zavatra goavana amin'ny olona tsy azo ny antoka ny toe-pony. Jereo ny baiboly nanomboka hatrany amin'ny andron'ny Abrahama, ny testy Abrahama vao tonga rain'ino izy. Raha vao tsy azo Andriamanitra antoka hoe ataiza mifatany lehibe ny fitiavanao, aza manantena fahasoavana goavana zany. Tsy fanenjehanositra gauche à droite ny ampitombo anao amin'ny fahasoavana fa mifanekenao amelatra ny fonao an'Andriamanitra fa ny loharano pahasoavana tsisy olombelona afaka hanome zany. Ny any osy tsy omeko anao zany. Andanany amin'Andriamanitra fa izy mimpanome. Misy tokona ositra be dia be ao an-danitra ozy izy Andriamanitra. Enoe za angataka amin'ray ary izy amenareo. Noho zany velaro ny fonao fa mbola hananana mihoatra noho izahay ianao raha afaka ahita ny zavatra hitako sy aina ny zavatra iainako miaraka aminy. Le izy tsy hainy amin'ny expérience kokory fa ny mifandekeko ny fitondrano tsy marety ao an'Andriamanitra. Misy fahendren'Andriamanitra tsy eken'ny saina maolona reto fa tsy afaky ny ametaka zavatra goavana eo amin'ny fiainao Andriamanitra raha tsy manaiky ianao izotra amin'ny lalany.
disoy io ampipody izy toerana io raha vao io aloha misy ataka eo amin'ny nofo ane matotsika mandroso dia misy ataka eo amin'ny nofo misy ataka eo amin'ny nofo resitsika noho ny fiainotsika an'Andriamanitra tsy ezakitsika fa fiainotsika an'Andriamanitra manana ianao antoka fa mbola mampijoro anao ohatr'izao tsy herina tanjaka ao fa fahasoavan'Andriamanitra mampandresy ianao tsy maharetiaka ao inona ny zavatra tia ny tompo tenenina amin'ny fotoana aolo-menenony trompetra dia tsy manam-pahefana amintsika intsony ny fahafatesana tsy velony raha intsontsika fa mifarana amin'izay fotoana izay a mandritry ny fotoana nenony trompetra ny zavatra rehetra sy ny tontolo momba anao tetỳ ambonin'ny tany tsy maintsy hiatrika an' Jesosy ianao tapitra ny asa fanompon'ny raha eo amin'ny fiainantsika miditra amin'ny karazam-piainana hafa mihitsy amin'izay tsika ary vokatry ny famonjena ny fiaretana nataon'i Jesosy tamin'ny fahamarinana ny fijoroana ho an'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany dia amely anao amin'izay a amely anao amin'izay a ny zavatra rehetra zay nyainanao teo aloha dia tsy maintsy avelanao amin'izay ary indrindrindra Andriamanitra amin'izay nitondranao ao amin'ny Kristy tahaka ny fanao izay avy nandresy amin'izay sy niady teto ambonin'ny tany ary natao hisitraka mivokatra izany mandrakizay ao aminy hitanareo raha vao mety amin'Andriamanitra ny fon'ny olona na nietaeta tsy tanteraka hitany masony aza tonga dia homanina ny amin'ny mandrakizay i Abrahama nandeha hoe ndana any fa any anaovako dia Abrahama tonga teo amin'ilay toerana izy boky ny Hebreo dia nieritreritra izy amin'ny finoana hoe izy trano tsy natao tanina no manan'Andriamanitra ho azy dia tonga dia matambonina fotsiny izy izany ny finoana fa nanomboka tamin'iny fotoana iny Andriamanitra nanomboka namorona ny maketiny Jerosalema vaovao amin'izay hoe anao trano tsy natao tanana ho antaranaki Abrahama fa ty an-danitra ny tompo marika ny renako azy amin'izay hitanareo satria ny fony marina dia tsy maintsy hamarin'Andriamanitra azonao rehefa mipetraka ilay izy dia tsika zany zao rehefa ho any Jerosalema vaovao tsy hoe Andriamanitra miteny tsony misy mazavana misy izy ohatra namorona ny tany voalohany fa ny tany faharoa efa ketrika ao an-danitra zay na tonga Jesosy niakatra melohan'ny fotoana izy ny tompo marika anorona an'ilay izy andeha amboatra fitoerana ho anareo dikan'izay le tany voavoatra mifandraika amin'ny lazain'i Jesosy nampahitanan'i Jaona efa vita ao an-danitra miandro ny fotoana iakarantsika ampidinana azy miaraka amintsika eto an-tany ka ny fanapahana manaraka eto ambony tany aoriny rehefa tonga ny Jerosalema vaovao dia fanapahana erahan'ny mino sy ireo zanak'Andriamanitra manjaka miaraka amin'i Jesosy mandrakizay tsy arety ao an'Andriamanitra halleloia tsy mampatahotra anao ao raha milaza zavatra vokatr'ireo hoe katastrofy mitranga eto ambonin'ity tany ity amin'izany katastrofika fa tena enjana be ny zavatra izy zao mantsy ny zavatra mitranga lasa hoeto amin'izay ny antikrista mahazo vahana inona ny zavatra miandry ny olona izay tafajanona eto zay hoe tsy maintsy aseho izy mba hafanao misafidy hoe zany dia efa tsy hijanona manomboka mivory amin'izay a ny mpitondra fivavahana be dia be dia miombona ary zareo reo lasa manomboka misy ny syncrétisme religieux zany hoe tambatra daholo ny finoana rehetrarehetra hitambatra ny christiane religion io a fombafomba mpivavahana christianisme bouddhisme ny anina hitambatra daholo reo ary efa manomana an'izany ny manomana ny fihevian'io antikrista ho avy io après enlèvement ny mpitondra fivavahana amin'izao zany zareo dia efa manomboka miketrika an'io fiombonana sy fiadanana diso toerana io santoka le izy hivondrona ny mpitarika sy ny mpanao politika rehetra rehefa tsy antsony ny fiangonana satria après an'le dégasy le zavatra mitranga be dia be amin'izay a dia nomboka izy sy fiadanana santoka izay ho ataon'ireo olona mana-tsainy eto ambonin'ny tany sain'ny tany ampiravonina ny zavamisy ka ho mpitondra iray no anapaka n'izao tontolo izao ny antony be loatra ny fampitehana ny faharavana ary tsy maintsy horavany gouvernemanta satria azadiny fa mety isy filoam-pirenena tena anjavona koa olona amin'ny gouvernemanta mety anjavona ihany koa mba irariana anjavona daholo ny rehetra fa rehefa mitranga ny zavatra any dia manjary lasa ohatra hoe misy firenena tsisy mpitondra misy toerana misy fahabangahana noho izany tsy maintsy aravina aingana satria ao anatin'ny segonda anankiray nday mpimaso miovy zao tontolo zao izany hitondra fiombonana sy fiadanana santoka diso eto tany ny antikrista
hoe am'raha fitantanana ifezana n'izao tontolo zao mba tsisy anjavona tsony hoe akaiza dia anisan'izay ny ampidirana tsy maintsy ampidirana ny programme plus ou obligatoire amin'izay eo amin'ny tanana siandrina 666 marky bibidi zay ozy izy mifitenenana hoe takalompana ary vidy varotra foana moa ny losifera hatramin'izay ka hatramin'izao zany mahatonga azy miezaka ny azo fiadanana kely mangalatra le fiadanana ao anatinao izy atakalo ny ota ary baiboly de milaza fa tenin'Andriamanitra io fa tsy misy vavaka azo sika atao anakanana n'izay voasoratra zany fa rehefa hitranga seneno tropetra mifarana treo mifaminanina mifarana treo ny teny fikasana tsisy fanamasina ntsony eto ambony tany jesosy koa efa mitsenantsika eny amin'raha alanitra zavatra rehetra bizo tsisy nininina tsony eto tsisy resaka rapana tsony eto ambony tany fa miara-miakatra mpino daholo zany rehetrarehetra izany vita ministera amin'ny fanamasina naizanaiza rehefa miseho ny herin'ny fiangonana satria tonga ny fotoana zay tsy maintsy ampiakaran'ny tompo azy dia mijanona treo amin'izay ny fanompona sy ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany iza sisany eto reo olona zay naneso anao ka ny teny hoe verina anaty baiboly amin'izay ay marina le lazay baiboly tika le voalaza hoe fitaom-panjavonana amin'izay efa taraiky halleloia taitra ny olona tsy mba taitra taitra irery anao vao mamaky takotra amin'izay takizay anino azy takizay tsy namazovazo amin'ny fiainam-panompoko takizay nan'olo tena tsara ihany fa zoka ny zavatra mitranga halleloia sainao papapapapa latsaky ty reto tavela za kosa aloha tsy hitanao mibridana fa miafinao amin'ny tompo halleloia de manjavona de eo anelanelanao koa de misy mety hoe misy zanaka ao misy vadinao misy zavatra oatra zany mandeha de ianao rery sisany eo jereo masony akaikinao tsy vitanao zany avy ere mifandroany tsy vitanao ny ainan'izany aloha miara-miakatra hoe manomana tsara ny fiverenan' jesosy raha ianao zay olon'izay de tika ianao itiatanana mafy be ao an'Andriamanitra mila mifandray-am-potsika amin'ny fiombonana amin'i jesosy mahatsiaro-po ny asaribidi ny fiainana miaraka amin'ny teniny androany mampanaiky ny ao anatsika olona andeha araka ny sitrapony mandrakizay satria tsy maintsy ho avo fitaopijinjana elantsika eto an-tany zay mahatonga azy miteny zay mihinana ny noko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ao aminy ary za anangana azy amin'ny andro farany ho avy jesosy tsy maintsy hiverina efa nitsangana tamin'ny maty izy ary nampandresy atsika romana toko valandiny faraky ambin'ny folo raha ny fanazy ny anangana an' jesosy kristy tombo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay fanazy zay koa ny anangana ny teninareo mety maty ary ahafahanareo tena mandova n'ilay fiainana sy miainao amin'ilay fiainana mandrakizay zay anazy ozy izy ny zavatra anankiray ozy izy ny angatahako aminao mety venao mifantso ny fanjakako mba tonga hifaly sy jinja eto an-tany fanahy be dehibe amin'ny alalan'ny fanekenao hitsoro vavolombelony teniko raha fantatry ny olona ny fisiny zany fotoany zany dia hiova ny comportement ny olona rehetra anomboka tsara fanahy ianao eto ianao dia mieritreritra hitanareo mahatonga ny olona mbola mifikitra be amin'ny tany fikitra amin'ny ravola amin'ny arena voninahitra je suis sy ny rehetrarehetra rehetrarehetra reny dia tandindony tsy fisininy fahatakarana ny lanja ny fiainanao avy ohatrany hoe ty tany ty mifanamperana raha ianao ny tena olon'Andriamanitra mariny zasy ianao tsika sinareo miaraka miainao anatin'le fanetreteny ohatry ny heverin'ny olona adaly reny dia natao tsinitsinina ara dia mitsika foana satria fantatra hoe tsy fanamperako ety halleloia nisy fotoana indraindray tena jerevan'Andriamanitra ny fandeferanao ny fanontaniako dia zao rehefa hifaran'izao tontolo zao atsika dia hifarana avokoa ny fifandraisantsika rehetra eto ambonin'ny tany ilozanao ny comptenao any amin'ny banky ny université zay ny anaranao hatramin'izay tsisy ilana azy tsony ny fitrandrahana pétrole mahavaky losy volamena ny divana tamin'ny rehetrarehetra tsisy ilana azy ny diplôme avolenta tsy midika akory zany aza mianatra fa ny diplôme avolenta ihany koa tsisy ilana azy amin'ny fotoana hiverenany alleloia
mikatona daholo aza mandeha miantsena ntsony any amin'ny supermarché fa tsisy jerevana azy ny toerana tianao ny bord de la mer sy nrehetrarehetra zay nahafinaritra anao anaovana vacances koa tsisy iloman-drano ntsony any a avelatsika eto daholo daholo am'izay avelatsika eto daholo am'izay anao zay tiany ataony zao tontolo zao tsy mampaninina am'izay na misy anafika sy angalatra aza sy anao terroriste sy ny karazany fa zay tsy popoka ataony io tsy etontsontsika amen zay ho tafiany any de ho tafiany fa tsika aloha tsy anisy antsony tsy maintsy mijanony eo daholo ny zavatra rehetra mbola tianao ny zay nampasarotra anao hitanareo misy zavatra zay ohatra anao tsy azo kasihana ohatra hoe satroka anao tsy azo kasihana fa satroka tsy maintsy ilozanao ny atahorako raha miopigitro anao de le gitro ny akana izy de nao an'le izy rehefa nasy ozy izy le gitro ty satroko ty fa tsy arotro mihitsy fa tsy navelan-dramo sehatra am'izay ty hanaovan'le izy alleloia ninina zany mahasarotiny anao eto sy fikiranao eto de oeto zany rehefa tsy eto ianao io zany teny zao mianara tsy mifikitra amin'ny eto any ane le tiako atongavany rehefa tonga amin'ny feon'Andriamanitra manao hoe zao atao de ataovy arak'izay tokony hanaovana azy ny zavatra rehetra nareo hoe tsy mahita hoe mahafinaritra be zao tsika ohatra ka hoe mba any amin'ny centre atsika am'izay de isan'andro maraina tandrorivo tsika mivoaka simitra mba manana toerana anankiray ipetrahana ivoriana anaovana ny asan'Andriamanitra za tsy tiaporisika anao na nentana anao hoe manaova be deabe amin'ny centre anao zany zay ny tiako tenenina fa nivesatra ao anatin'ny fonao amin'ny fanjakany na ny dépense tokony ataonao ara de fantatro am'izay ny lanjany tokony anaovanao azy hoe raha anao ihany aleoko briko any an-danitra koa marina zany sa tsy marina ny tiafa mafy be ho an'Andriamanitra misy fotoana any tadidio indray ohatra mivadiny lota zany inona nahatonga anazy ny herika adininy tampoka ny firavaka ny tao Sodoma efa lasa izy de dininy tao daholo le kofram-bola menana todika izy vongatsira sady tsy afaka nanao any tsy olona tsony satria nahoana miraikitra amin'ny tany miraikitra amin'ny tany misy kofra zay nampiriminao de ny anaty lavaka le izy nampiriminao ny volanao rehetrarehetra na feninao mihitsy io tsisy mahafantatra fe rakitra ao mangingina voalohany ra lasa aloha ianao tsisy nampilazana an'le izy de fa ao aloha zany le izy satria anao zany tsy na tena manana le fo tena hitanareo le fo mahitra be reny na mivady amanjana koa reny nafenanao an'le izy de zany hoe mezanareo fa nankontinareo raka zao mbola misy miombona nareo mivady nohatra zany ndray zany rehetrarehetra zany hoe aretina tokony sotrany eto daholo alohan'ny akarany attention tsika tsy mivazivazy fa marina zany mahatonga tsika miaritra misy fotoantsika tenao zay tiatsika atao tsy afaka manao zay tiatsika atao satria izy efa nanao zay tiany atao eo amin'ny fiainatsika zay ny kely any za oha tsy mampatahotra anao na mpitondra vaovao ratsy fa raha sanatria tsy lasa ianao de eno ny zavatra mitranga inona ny zavatra izy enao rery sisa enao sy ny fianakaviana rehetra ny lasa fa rehefa nanary pastera ny ova daholo enao rery no miziriziry eo zay lazainy lahy fa ny ana efa voninahitra zay katram'izao tonga no maneno ny trompetra enao rery sisa ny ao an-trano lasa daholo ny rehetra misy maminanao ve amin'ny fiainana za tena mitsotra aminareo fa za tsy mba mahavita mandeha restaurant rery zany misy fotoana mba ataon'ny tompo hoe tia ny fandehany fa tsy any amin'ny raha matoa foana mba misy kely zany ohatra ny hoe mba azoko atao hoe atao raha de hinan-kanina aloha fa hatramin'izay na paster rodolfona tsy mba vita mihinan-drery zany de mahavariana mihitsy zany toetra zany hoe ahoana fa le tsy hoe amboarina fa tena zay mihitsy raha tonga de hoe aizy nareo andamba hiary sakafo io na mety hoe mpiara-manompo na mety hoe vady aman-janako ohatrano fa le mihinan-drery sy mikefina rereo olona tabatra tsy vita mihitsy tsy latsaka mihitsy le izy halleloia tena zay fotsiny azy anao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy seul zany ato atany eto hoe za rery ny anao ny ataoko amen noho zany amboary io fiainana io maro any hoe ny olona rehefa mizaran'izany tsika de tiretiny hoe manesy izy hoe mampime koa nareo za ve de mampime fandana jereo ny zava-misy eto ambonin'ny tany sy ny famantarana ny meny Jesosy rehetrarehetra mba miangavy ianao arao amin'ny antsipiriny fa tsy nisy nitranga tsisy tsy nitranga hatreto ohatr' zao koa izy le teny za hitsangana maty nga nino ny mpianany fa nitsangana izy ny olona rehetra ny amin'ny elany hoe tsy hoe olona tsy mino daholo
misy pino koa any tsy miambina, misy pino any fa tsy miambina. Zay no mahatonga an' Jesosy miteny hoe betsaka no izy niteny amiko hoe tompotompoko fa tsy zetra manao hoe tompotompoko no hiditry ny fanjakako fa zay manao ny sitrapondraiky zay ny an-danitra manana azy ho tompo ane zany. Fa maro am'izany niteny hoe moka de mita mianaranao zay anamary tena am'izay. Raha vao manamarina ny tenanao amin'ny asa ianao dia tafiditra anatin'ny club io. Efa namoka de mita mianaranao zay sy teny danina mihitsy za tamin'ny onction. Namaiky ny anaranao daholo rehetrarehetra tsy fantatro akory ianao. Fa maninona tsy fantatro? Eto an-tany tsy azo anaovana cinéma sy mikimaky zany. Andriamanitra tsy ve anankiray fa ve anankiray. Victoire ny azy fa tsy vendrana izy. Noho izany raha mijery anao izy dia zao ny jerevana ianao. Ny fihetsiketsehanao tsy ahoana fa ny fonao ny jereny. Izy tsy mandinika ny ataonao fa mandinika ny fonao. Misy dika ny boky Jeremia raha miteny hoe Jehova mpamantatra ny fo sy mpandinika ny fo. Itsio toe-po io fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mametaka motivation hafa eo am-panimpona fa omeo zay ilain'Andriamanitra mba hatonga an'Andriamanitra ho motive notrona anao. Tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Aoriny fiakarana voalohany izy fahatongavan-tsaina be eto ambonin'ny tany. Ireo olona nino fa tsy niambina ara-potoana. Mafy ny fampahoriana. Be dia be ny zavatra hitranga satria ho an'izay tavela eto tsy afaka hividy izy na hivarotra raha tsy mitondra mariky ny biby ty. Nefa ianao nahalala amin'ny baiboly fa tsy niambina dia fantatrao hoe raha vao mipetaka io ny fanahinao ny vidin'io. Dia tsy hinan-kanina zany. Tenao masona akaikinao aleo miakatra. Amen. No ny fanenjena sy fampahorina mafy eto ambonin'ny tany dia tadio. Tsisy vidy, tsy misy mivarotra. Ianao mitady, ianao zao mety mitady hoe izy mivarotra mandehandeha ho feheziny zareo mitoerana anankiray ny zavatra hohanina mba hanerenan'ny olona hitondra an'ilay izy. Dia hivoaka ny lalàna tsy azo atao tsy mivarotra mandehandeha. Kraby eo, kraby. Tsisy tsony. Tsisy. Korzety eo, korzety. Raha misy miteny hoe korzety, zety zany natao akory eo, korzety. Zay sisa, zety mivoaka eo salama. Zay ny azo. Halleloja. Ozy ny baiboly hoe ny atendrombohatra ny olona hiantsoantso fahafatesana fa tsy ahita fahafatesana satria fahafatesana efa levona. Tsy ampatahotra anao na mandoka anao na koa miteny tsy fahamarinanao ny fiainanao fa tsy mety amintsika ny mijoro eto ambonin'ny tany ka miverina amin'ny zavatra fa tsy nentina ataontsika intsony. Raha mbola misy fotoana ho antsika andao hiombona amin'Andriamanitra tsara, andao hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Ty misy afatra ho anao androany rehefa hiakatra ianao ka eo ny mahita sanatria fa tsy eo ny ray sy ny reninao na mipiraita-po aminao na ny akaiky ny fonao mandehana torio ny fahamarinana izy dia nyzao fa mbola tsy tara. Asay voverina sy mibebaka daholo ny manodidina antsika rehetra efa akaiky ny fotoam-pitsinjana. Korsa ao amin'ny mandrakizay ny korsatsika satria ny famantarana rehetra efa nasehon'ny tompo. Aza nisan'ny olona miverin-dalina ka mbola miazona ny toetra efa nariana tany aloha. Ho avy ny andro anankiray tsy maintsy ametraka ao anaty fivoriantsika. Halleloja. Ro zavatra rehetrarehetra zay napetraka teto amin'ity tany tika tsy tokony hanaraka antsika intsony. Na anatin'izao fivoriana zao azy, ianao mety misy vola hoentina programako zao rehefa avy eo dia reka rian'ny andro raha maneno tropetra tsisy programa zany intsony eo. Halleloja. Tsy dokotera fa be dia be ny olona efa maty hitako ihany koa. Maro ny vatan'ny olona hitako rehefa hoe maty eo ambony tany morgue ny vangina dia jerena hoe tena tsy izy tsony mihitsy ary tena le olona ohatrany tsy izy tena tonga dia tsy izy. Noho izany azafatra mpambolavola loatrany noforambola velona ianao. Fa ny fotoana ialany io ka mangatsika io tsisy ilana azy fa mitovy ihany na biby na ny olona. Marina sa tsy marina? Tsy volana io nangananao amin'ny maty Kristy. Tsy ny éducation anao, tsy ny fiavianao, tsy ny fanatitra vitanao, tsy ny fanompona vitanao no nangananao amin'ny maty. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Raha ihany ny fototra nanganantsika tsy iza fa Jesosy. Izy ny fananganana, izy ny fiainana mandrakizay tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Izy ny nandresy ny fahafatesana, izy ny mampandresy antsika ary izy no ampitsoka ny trompetra hananganana antsika rehefa tonga ny fotoana hiverenana pakatra antsika.
fatary ny lanjany fe sy nerim-pananganana ao anatinao. Tehirizo ny fitoerantsika amin'ny sitrapony. Aza mpifalia mivokatra fa mifalia ao anaty communion. Ho avy Jesosy. Ho avy izy. Efa 2 arivo taona lasa zay. Tandremo fa be dia be no amitaka ilaza fa efa tonga izy. Mamaky baiboly aza manaiky ho apresan'ny olona ka na olona ho rehare eto ambonin'ny tany. Asan'ny apôstôly toko 2:1. Izay nanao hoe ry lehilahy Galileana nanjely no miteniny io nahoana no mijanony eto mijery ny lanitra ianareo. I Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny ozy le anjely dia mbola ho avy tahaka ny nahitana azy niakatra ihany no eny amin'ny raony lanitra. Midika zany fa Jesosy mbola tsy eto ka raha misy milaza fa Jesosy izy na Mesiny izy aniza sandoka. Satria eto ny anjely mitsy no miteny ohatra n'iny akarana iny nivereriny. Aza manaiky apresahana. Verena ao anaty baiboly. Fa mahatonga ny olona afaka mampiresaka olona be dia be amina resaka teolojia diso. Diso toerana, diso fampianarana. Satria ianao tsy manam-potoana makina baiboly fa izy no fototra eo. Dia zany mahatonga ny devoly amin'izao manao izay fomba rehetra anakanina anao tsy hivavaka. Mba fantatrareo fa ny États-Unis amin'izao manomboka adoblena ny karaman'ny olona isam-bolana izay mahasamiakatra weekend miasa. Raha 1000 € zany ianao isam-bolana na $1000 dia lasa 2000 rehefa miakatra ianao sabotsy lady. Zany hoe sakanana sy sandaina vola amin'izay. Amin'izao zany raha vola mampahory ianao vetivety kely no mpanangana fivavahana sy mpanao fanampiana be dia be diso any ambadika any. Afaka manao asa fanampiana izy mba ho vitakalo ny vidin'ny fanahanao. Fa ianao mira miorina tsara ao anatin'ny teny. Hitanareo amin'izay raha voadiso motivation any mamona anao maritanao hoe fanampiana anao maritanao hoe ny zavatra ilainao anao maritanao hoe gratuit be dia be le izy atoato ary mora kely ny alanao amin'ny tompo mba azahoana amin'ny fiainam-panahinao tsy any an-danitra. Tahaka ny makarary. Tena hoe makarary saina zany. Ny misaina ny fivererana eny amin'ny raony lanitra pakatra antsika. Raha toka mbola tsy tanteraka ny fijoroantsika zao ny takian'Andriamanitra aminao. Assureo fotsiny hoe ty zavatra ty fantatrao fa tsy mety dia tsy manao an'ilay izy ianao. Fa aza misaina an'ilay hoe misy zavatra mety tsy voatery ho mety nefa tsy fantatrao. Andriamanitra mihitsy mijery ny andro tsy fahalalanao. Ary izy manosika anao eny am-pandehanana rehefa hita ny fanekenao ho tarihany fanahiny amin'ny programa izay tiany hitondrananao. Tsy ezaka ao ilay izy fa ny fanekenao ho tarihana tsy marety eka ao anto. Zavatra tsy maintsy hitrangy eto an-tany alohan'ny amaranako azy. Na izy tsy maintsy hiverina pakatra anao na ianao lasa alohan'ny fotoana ny vany ianao. Tsy misy fahagagana tanteraka izany eto an-tany. Zany ny antso sy fikirantsika amin'ny miracle sy ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra. Isorantsika izy ny amin'ny fanampiny mampifaly antsika. Ity izany finoantsika mba tonga antsika androso foana. Fa Lazaroso ny maty farana mbola maty ihany rehefa avy eo. Nefa ny miracle tamin'ny Lazaroso ohatran'ny hoe tsisy ho fahatsonin'ny olona. Ao ve tsika? Fa mbola maty ihany Lazara. Izay maty rehetra ny velominy dia mbola maty ihany rehefa avy eo. Noho izany tsy fiainana eto an-tany mihitsy ny fanaperana. Fosy Jesosy samy fananganana sy fiainana. Ny hery fitsanganany tenany tamin'ny maty dia hifarana amin'ny fotoana ny vany ianao hitafiny tsy fahalovana. Ary noy aza ampifamatorina amin'izao fiainana izao mihitsy izay mety loso rava ny finoanao. Fa mijoroa ara-panahy ao amin'Andriamanitra. Ninona vokatra hitanao sy vokatra tsy hitanao tsy mampiova ny maha izy azy an'Andriamanitra zany. Tsy eto an-tany ny fanaperana mandrakizay. Izy manome antsika mitondro zotra afahantsika miaina amin'ny fahamarinana. Baiboly. Tsy maintsy maneno ny trompetra indray androany. Tsy maintsy hitsoka ny trompetra ary tsy maintsy ho avy ny bibidia koa metraka ny mariky ny famantarana ny 666 ny olona izay mbola tafatoetra ka tsy niambina tsara. Mila mizotra tsara tsika tsy miaina ao anaty kolokolotsony ianao any amin'ny fitoeram-piasana ho any. Aza manafinafy kely efa fanaon'ny olona. Zao zany fanaon'ny olona efa agogo ny olona rehetra. Ny olona rehetra manao an'izany daholo. Fa ianao tsy navelan'Andriamanitra anao an'izany sa tsy zany aloha e. Alleluia. Aza manaiky hivoana ny tenin'Andriamanitra zany. Jereo ilay fijoroana vavolombelona be dia be ara-piovana nisy teto reny. Dia mba raiso amin'ny fiainanao possible koa ny fiovako. Za zany tena faly amin'ireny satria nahoana hikasika fiainan'olona indray Andriamanitra. Tsy fotoana izao hitarafana ny olona hoe iza ny tokony ho tafika. Kianana nanao an'izao ka zanaka tsy hivavaka intsony. Ny ianao mibe indrindra fa nga izy ny ampivavaka anao.
Halleloja. Raha zany ohatrany fa be dia be efa nisy antony ela be ny morako. Satria maro ny olona zay miveriko fa modely teo alohako tsy nieritreretiko hoe zay tokoa le izy. Noho izany samy eny andalam-pandrosoana daholo ny rehetra dia samy miambina ny tenany. Zao tsy fotoana anakinanao ny fiainam-pananao ny fanaraha maso ny izanizy. Aza miandro ny fanarahako maso hafa vaovao kentanao dia sitako. Mety grand prophète be dia tonga eto anao dia teneniko hoe tery amin'ilay varavarontrao anao miditra. Fa tsy zay ny ilaina. Amen. Fandrosoana sy fitehirizana ny ara-panahy miambina ny fiverenan'i Jesosy tsy marina sa tsy marina zany e. Ny ala tao an-danitra izy nandony vidiny amonjy atsika, ampisaraka atsika amin'izao tontolo izao ary ampiombona atsika amin'ny ray ataovy amen. Ary ny olona tsy mankatoa an'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy hitsinja ny vokatra izay rehefa tonga amin'ny fotoam-piverenana. Ka ny tsy fankatoavana, tsy ny fanoherana ny fototra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Misy zavatra mety hinonao ary misy zavatra mety mbola hijoroanao fa rehefa tsy avy amin'Andriamanitra elao le izy. Manina hoe elao le izy. Alleluia. Ny zavatra mitrangana eto ambony tany dia misy an'izany. Ny tadaman'ny olona anankiray dia faritana ny fijoroany amin'ny finoany. Misy olona manaiky ho fato martiory amin'ny finoany an'Andriamanitra mihitsiny. Zany hoe rehefa tenenina izy hoe mandava ianao an' Jesosy dia za tsy andany io mandrakizay. Raha ianao tsy mandany Jesosy hoe tonga dia vonoana ary efa manomboka misy zany na iza na iza. Zao nefa manomboka sasendry zalany mpitory teneny amoron-dalana amin'izao ny andafy. Tsy azo hitoriana intsony ny andalana fa manomboka misy misambotra dia tonga dia migadra hoe manakorotana. Dia iteto amin'izay efa manomboka mivery ny filazantsara zany zao arakaraky ny fiverenan'i Jesosy metery. Ary le filazantsara misy fotoana tsy mampaninina ny zareo raha zavatra ampandroso fiarahamonina toy ny hoe izy fetraikany amin'ny arabola fa raha voatafiditra lalina ra-panahy dia efa mandeha ny sivana. Aza toriana ny rahan'i Jesosy, aza toriana za fibebahany zany, aza hitsikitsina ny olona amin'ny zavatra atao fianao manakorotana fiarahamonina libre amin'ny choix-ny olona. Aza pitahorinao zany synodette morale zany ho any amin'ny elo zany tsy mety zany. Hozy izy le filosofy faran'izay enjana be satria nahoana ka ny fomba hoana raha moa no tonga azy ampanantena lanitra izy ary tsy ho any akoriko. Mazava be ny vesatra ao anatin'ny olona dia tsy miankina amin'ny zavatra mameno azy. Za zao raha Jesosy mivelona tao anaty vao miona amiko ny olona dia Jesosy daholo zarako Jesosy satria zay ny ato. Fa raha mamona ny ato tsisy miresaka mody safoko kely fotsiny filazantsara fa ianao ambinina ianao zany hoe mamona zany iny le naseoko tany amin'ny aninatsika ny fiakofana mody ny tompony eo fa dolara ny ry ambony ery. Azonareo ve tiako tenenina amboariny tokony atao rehetra. Aoko tsika hijoro tahaka ny reny martiory reny amin'ny finoana sy ny fanahy ary mifatokitsika an'Andriamanitra satria manana mandrakizay miandry atsikisika. Tadio fa ny vatana indray androany tsy maintsy ala fa ny fanahy velona, ny aina velona, mitoy tsy eo amin'ny nofo ny fiainana. Transition fotsiny io vatanao io. Taon'izao iombonanao tsara amin'i Jesosy. Jereo ny tantaran'ny Lazarosy mahantra. Rehetrarehetra ny teny hoe ory Lazarosy mahantra tonga tany atratran'ny Abrahama izy. Le dia le mpanan-karena ratsy fanahy tao amin'ny elo. Dikan'izay tsy miankina amin'ny fananana aty ambony tany sy ny fiadanana eto an-tany mihitsy ny hamaritra ny lanitra hoe efa niadana teto dia miadana mandrakizay. Na hoe amin'ny fomba hoana moa ianao mahantra etiko any an-danitra tsy zatra ny fiainana any. Lazarosy mahantra fa tonga tany aza mampiresaka io fa ianao te hanan-karena fotsiny dia teneny zay tianao teneny. Fanamboarany resaka zany. Alleluia. Fiainam-panahy mendrika ny takian'Andriamanitra. Zao tontolo zao afaka omen'Andriamanitra amin'ny fotoanany. Amen. Ary azo tapahana. Rehefa inona atao hoe arena ny fanananao zavatra rehetra amin'ny fotoana ilanao azy. Tsy fananana zavatra maro ny arena fa zavatra ilainao dia afaka tapahanao dia miseho le vokatra rehefa avy eo. Amen. Mila misafidy isika ny aina fiainana maharitra ao amin'ny Kristy. Mila teny ho an'ny mila teritsika ho amin'ny fiainam-panahy hafa ho ampidirina ny an-danitra. Tsy miainao anaty fahadaladalana mba hahafahan'ny vesatr'Andriamanitra mahazo aina ao anatsika. Rehefa fantatrao ny lanjan'izany mandrakizay izany tsy ianao mihitsy ny ianao adaladala tsony fa iomana ho ampakariny mpapakatra amin'izay ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ozy izy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao izay tianareo na inona na inona fa ataoko aminareo izany. Tsangano amin'ny toerana misy ianao avavany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka anao araiky mpanao ny lanitra sy ny tany. Efa nafenonao an'endry sy ny manatsainy izany zavatra izany fa nasenao an'ny zaza madinika kosa. Nandray misy zavatra heverinay fa fahendrena akanjo fahadalana eo anatrenao. Misy zavatra indraindray tianao anokafana ny fonay fa zasy ny akonako Andriamanitra izay menakavy kely rehetra dia hanomboka hametraka ny lanjany mandrakizay
ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fantatra efa mandalo zao tontolo zao sy ny filana fa zay manao ny sitraponao ny maharitra mandrakizay. Ijoro zay androany ombona tanteraka fo fanahy aina aminao. Aoka izay rehetra atao trano androany nanokatra ny fo ny banjina an' Jesosy. Tsy ho very zany ianao. Esolo lavitra anatin'ny fonao hoe hanary ianao ny mpanao anao. Sarobidy loatra eo masony mantsy ianao. Be voninahitra ianao sady tiany. Tsy misy tahaka anao tsony fianao ihany le izy amin'le anao. Noho izany verindrehetra izy raha very ianao. Tianao Jesosy. Sokafo ny fonao androany. Hotsotsika fanantenana ny devoly. Tsy afaka mianakana ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ho fiainanao zany izy. Rehefa tena tanteraka ao amin'i Jesosy ny fanomponao. Ho Jesosy amiko izao ny fanompona kasitrahako dia tsy ianao mitotototo manenjika asa fanompona hamonjy ny hafa. Nefa sanatria tsy ho tafiditra akory. Fa ny fonao miombona amiko tanteraka ary miverina amiko eo amin'ny tontolo ny sitrapoko ny tombo. Mba hahafahako mahazo antoka mampiasa anao mba hamonjeko ny hafa amin'ny alalan'ny famonjena izay voarainao avy amiko. Izara famonjena sika. Tsy afaka izara izay tsy ananantsika sika. Raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manoka. Sokafo an' Jesosy ny eo anatin'ny fonao. Daoka izy ho tafatoetra sy azo toerana ao anatinao. Teneny Jesosy androany. Tia tompo manantona anao. Manantona anao mifoko rehetra. Manaiky ombona tanteraka aminao indray. Mitoery eo amin'ny fiainako. Manam-pahamomba ary manontolo. Anjakao ny saiko, anjakao ny foko, anjakao ny fanahiko. Anjakao ny momba rehetra Jesosy. Misaotra tamin'ny famindrapo efa nataonao teo amin'ny fiainako hatramin'izay. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao ahy Jesosy. Betsaka ny lalana tia ny devoly amin'ny lina lalana. Tia ny sokafana. Tsy hifankahitako aminao. Fa hisafidy ny hitoetra eo aminao. Mitoery foana ao mivokatry ny fanahy mendrika Andriamanitra. Ay andany ratsy fa hitoetra amin'ny fahatsarana mandrakizay. Ataovy tonga raha-potoana atao anatiko mibitsiky ny fanahinao. Hijoroako vavolombelona teny fahamarinanao amin'ny fotoana rehetra. Tsy no niezako anefa fa no ny fanekeko tsotra ho tarianao amin'izany. Mba ho mpanompo ampifaly ianao. Mba hitonga hitehantahaka ny Davida koa. Inona no valiko an'i Jehova noho ny sorehetra izay nataony tamiko. Fa ampifaly ianao ny fiainako. Ary ianao izay sitraka ny antom-pahavelomako. Ny fisiko omeko anao. Ny ahiahy omeko anao. Ny tahotra omeko anao. Paoko hitoetra ato anatiko ny fiadananao. Jesosy tombo tamin'ny alazena madiana azy. Rehefa nisaotra izy tena indray ny mofo, teny vakina mofo teo izay tia ny tenako. Izay vakina ho anareo. Zao natao fahatsiarovana sora azy. Taka izany io ny kapoaka. Tindrany fanekena vaovao izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Le fanekena vaovao nasiko tomboka sy ny famelan-keloka ao anatinareo. Mba nanareo fahatsapana fefa mato anareo. Tena mesaintsainantsika Jesosy. Fa fao tsy hanarakaraka anao tsony. Ireo karazan'ny heloka efa nibebahanao. Aza vela isy manarakaraka anao anameloka anao intsony lay ratsy amin'ijoroa mipatokina amin'izao ora sy minitra itenenako izao. O Jesosy aminao ny razany alatsako dia raha mifamelan-keloka mandrakizay. Raiso zany novinanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo manam-piveriny indray. Sora azy. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaona ny tompo amin'ny fonao manontolo. Tompo androany maraina tena foky anao ny fisiko. Halleluja. Ianao le fahafenona mihoatra amin'ny lafindrehetra ao amin'ny fiainako. Te hiombona tanteraka aminao aho. Te hiray tanteraka aminao aho. Tena tiako ny fiainako n'aiza n'aiza. Mandam-piverinao velona amin'ny antom-pisy sy ny ilanao aho. Jesosy tiako ianao. Halleluja. Halleluja.
Fokoanao ny fisiko, omeko anao iaiai, foko ny foko sy fanahy, ianao ny fitiay no fitiko, vatolampiko ianao, fiereko atrizao, foko anao ny fisiko, omeko anao ny aiai, foko ny foko sy fanahy, ianao ny fitiay no fitiko, vatolampiko ianao, fiereko atrizao. Alléluia. Alléluia. Azo toerana vetivety e. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy e. Miarabantsika ihany koa fa nahazo teny fiainantsika androany e. Raha faly ianao tamin'ilay teny nampitondrain'ny mpanompony teo dia ataontsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy e. Alléluia, ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tonga mifanatitra fanomezana ny sakrifisy fahafolo-karena. Meo zay tsara indrindra. Zay foana ny tenenina eto aloha zany e. Matoa tompo mahafoy ny ainy ho antsika dia mila mahafoy koa tsika ho azy. Tsy izay mahazatra. Rehefa nan'izao nataoko tamin'ny heriny dia ataoko ohatran'ny mahazatra ilay izy. Fa tena ilay tsy mahazatra mihitsy ny ataovy ho an'Andriamanitra. Alleluia. Fotoanantsika amin'ny herinandro dia toy ny mahazatra ihany latsinainy ka hatramin'ny larobitsika etsy amin'ny Shoprite Analakely deuxième étage. Misy fotoana isa maraina ininan'Andriamanitra atao maraina ilay izy satria tiany hiainga miaraka aminy ianao isa maraina. Amen. Rehefa latsinainy dia sekoly mpanasitranana fotoana manokana anaporofon'Andriamanitra amin'ny voninahiny. Matoa misy ilay mijoro vavolombelona reny dia tsy nandehandeha fahatany reny fa niainga atao amin'i Jesosy. Dia ny dikan'izany mila miainga ao amin'i Jesosy ianao raha tia hita vokatra eo amin'ny fiainanao. Marary ianao mety hoe taona maro, mety hoe tena tsy voavaha mihitsy ilay izy tany amin'ny dokotera. Tia hampirisika anao mbo mianara ny amin'ny sekoly. Alleluia. Mianara ny fa be da be zavatra ampianarin'ny tompo antsika. Latsinainy maraina zay ny talata indray sekoly famahana olana. Ny olana indray tsy maintsy hisy foana. Ny olana mety tsy hijanona mihitsy ary vao nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mandra-piakatra tsika ny amin'ny rano lanitra hisy foana io. Ary ny aorianany io raha tena vomay olana be fa soiantsika fa tsy eo tsony. Alleluia. Fa mialohan'izay mila mianatra tsika. Dia ahoana ny atrehana an'ireny. Tsy tahaka ny zao tontolo zao manatrika olana ianao. Fa ianao mpanatrika olana mpandresy foana ianao. Amen. Amen. Ny alarobitsika sekoly tokantrano mino fa ao anaty tokantrano daholo ianao. Matoa eto ianao zao dia ity zao tokantrano iarahantsika eto mila tahin'Andriamanitra ny tokantrano tsirairay avy. Amen. Dia mamonjy an'izany fotoana izany ianao eto moa ny fotoanantsika amin'ny heriny zoma amin'ny zoma zany amin'ny efatrora eto amin'ny tranombokon'olona Analakely. Tatitra fohifohy fotsiny tamin'ny herinandro teo zany amin'ny centre dia tsy hoe mampirisika araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy mila ampirisihana ntsony ianao fa ianao mahalala zay tena fahatsarana ataon'Andriamanitra ao am-ponao fa nisy 650 000 ariary zany niditra indray tamin'ny herinandro teo ndao tsika tehaka mafy ho an'ny tompo ho an'ny centre zay satria tadidio fa rehefa any daholo tsika vao araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra maraina atoandro arivo ohatra mbo mahafinaritra raha mitsika rehefa miaraka any daholo iny amin'izay tonga ny tompo dia eo amin'ny bypass eo misy atsika miakatra be da be miara-miakatra. Alleluia. Ohatra mbo tsara zany alleluia. Raha hitanao fa tsara zany dia mitsangany ianao eny amin'ny toeranao dia ndao ny tantanantsika ty anoloatra.
ivavaka tsika ho an'ny fanatitra fa folokarena sakrifisy ray amin'ny anaran'i jesosy a sotranao zay tompo makasitraka anao zany amin'ny zavatra rehetra mety tsy maintsy mamoaka voly zay a noho ny amin'ny sakafo zay tsy maintsy hohanina mamoaka voly zay satria tsy maintsy no se déplacer jesosy mamoaka voly zay ny amin'izay hoe tsy maintsy miakanjo zay tsy maintsy manao zavatra be da be satria mety ilainay zany fa androany jesosy a mamoaka zay nomenao anay zay mba hahafanay mifamatotra aminao ny fiainanay tena ilainay zany jesosy ianao mihitsy ny ilainay dia raisy tompo reto fanatitra fafolokarena sakrifisy a fa tena hoanitra kasitrahanao atolotra ianao ny fonay ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy a amen lo tsika tehaka mafy voninahitra andriamanitra alleloia Alléluia. Lo tsika tia tanana mafy an Jesosy a na miteny zay nomenantsika androany. Lo tsika iteran'i Jesosy androany a dia raha fonao manontolo izy androany a aiza hoe miteran'i Jesosy a ho fa mihitsy motivation antsika ampiteranan'i Jesosy androany hoe raha iteran'i Jesosy androany a tsy hoe iterana azy mba ohatran'izao amin'izay mba tahina sy ny sisa fa dia raha fotsiny izy satria Andriamanitra izy a izy mpanao antsika do tsika horakoraka mafy an Jesosy alleluia. asio alleluia mafy an Jesosy alleluia. Tove mbola tanantsika ho an Jesosy aize tonga ny andro fiderana aize tonga ny andro fankalazana indro mitoroantomitsika Onga manandra ize Tsuru mandaksa ize Mandakiza ize Vertical Aize Tugania tu fiderana Aize Tugania tu fakalasana Yijum turun tumtike Onga manandra ize Tsuru mandaksa ize Mandakiza ize Tera nuito tulmusha Laza Uanorir mandakiza Fantera no fantasy Tufune siro firene Yano tu pufaefa Manapara Spumela nome Jesus tu mutu nome Fantera no fantasy Fantera no fantasy Tufune siro firene Yano tu pufaefa Manapara Spumela nome Jesus tu mutu nome Cura cura como fan Jesus Como fan Jesus está na tiquereja I say Tiro le maeri I say
Hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Ndio tusikie tena mafio na jamani. Hallelujah. Woo! Firy falta fotoana androany matsangany an-tananao tena faly anao. Aza hidina le izy velona Jesosy. Za hoe tevizay za dia Jesosy hatramin'ny farany. Ary mifoko hoe tena mifamatotra amin'ny be mihitsy. Tena tiako izy hoe amin'ny ataoko rehetra, amin'ny saiko rehetra, amin'ny foko rehetra, hijoro vavolombelona, ho fantso ny fanjakany, ao atokantranoko, amin'ny manodidina, mpiara manompo amiko, any amin'ny toeram-piasako. Raha ianao izay olona izay ty hafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Woo! Ty hafa mafy ao Jesosy. Halleluja. Iarakintsika amin'ny Joariel sy Daniela no fiterana kely zareo. Amen. Amen. Hallelujah. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a
toraka mafy be moa an'Andriamanitra. Amen. Hitanareo am'falitsika eo am' Jesosy. Zavatra rehetra ny hita ao am' Jesosy daholo. Fa Jesosy fotsiny tiantsika hijoro tsara, hiaino tsara feoany, andeha tsara amin'ny sitrapony, anaiko ho tehirizy, anemy trompetra, tsy ho ela dia eo am' Jesosy tsika. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy mifonao makasitraka Jesosy ty amin'ny fotoana androany. Inoko fa mikasika fiainan'olona teto ianao androany. Nanova toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, mifanaraka amin'ny antom-piasiana tena ilanao anay. Aoka ny rehetra Jesosy tena hiaina hisitraka an'izany atao hoe fahatsarana avy amin'izany. Marary hositranina, ny olana hivaha, fanaintainana hiaisitra, fivitosana hiala, ro karazan-javatra maro samihafa manahirana eo amin'ny fiainana. Fantatry f'Andriamanitra mihevitra ny fananay ianao, mihevitra ny ainay ianao, ary mihevitra ny tenanay koa ianao. Tononoko ny fiadanan'ny Tompo misy ampiankona sy isam-pianakaviana. Fiarovan'Andriamanitra misy ampiankona sy isam-pianakaviana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, dita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Hitanareo any Jehovah ka hiaro anareo. Mampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Nazareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Veloma tompoko azadiny fotoanantsika ny latsinainy sy ny talata sy ny larobia maraina eny amin'ny shoprete Analakely manomboka ny 7 ka hatramin'ny 8